fifaliana be foana isan'andro rehefa miratra ny maso satria midiky izany fa mbola ngezako ny famindrapon'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Amen. Andeha tsy raisina fahazarana mihitsy hoe tsy maintsy miratra ara-pitso, tsy maintsy mifoha ara-pitso, fa ny zavatra rehetra dia ahafahantsika mahita ny fahatsaran'Andriamanitra foana. Mety misy zavatra faran'izay kely efa lasa fahazarana dia tsy haintsika misaotra an'Andriamanitra. Mety misy fahazarana ohatran'ny hoe efa tady ho tafapetraka dia lasa tsy isaorantsika an'Andriamanitra. Na ny tena mampalahelo dia izao hoe mety isaorantsika an'Andriamanitra ihany ilay izy fa tsy amin'ilay valeur tena mendrika an'Andriamanitra. Tsika kristiana zao tokony manana fomba fijery tahaka an'izao. Ohatra, hatramin'izay tany aloha mety tsy tapaka mihitsy ny jiro, fa rehefa tapaka ny jiro dia tonga saina ianao hoe misaotra anao Jesosy fa ao anatin'ny fotoam-bavaka tsy tapaka ny jiro. Fa rehefa mandeha amin'ny fahazarana ilay izy dia ohatran'ny hoe zavatra efa aky nefa hazadiny, fa tsy misy zavatra voafehy antsika olombelona izany. Na ny fofonaintsika io ary tsy voafehy. Mba efa nisaotra an'izany ve ianao ny amin'ny maly manokana? Misaotra anao a Jesosy fa teny amin'ny toerana nandehanako dia nisy rivotra afaka nifohako foana. Misaotra anao a Jesosy fa n'aiza nandehanako dia afaka niaina, afaka nahita, ary indrindra ny teny foana amin'ny fanenao masina mampatsiaro anahy amin'ny fotoana rehetra. Toe-po tahaka an'izany tokony hananantsika tsiraray avy isan'andro. Ilay izy tsy hoe tahaka ny akanjo mihaja anaovana isaky ny lahady vao eo vao tonga saina, fa amin'ny fotoana rehefa mbola misy ny fahavelomana dia tokony misy ny fahatsilovana ihany koa ao anatin'ny saintsika tsiraray avy matsiaro foana ny fahaizan'Andriamanitra mitondra. Tsy misy olona na ray ara tokony hanana fialan-tsiny na excuse ny amin'ny tokony isaorana an'Andriamanitra, satria rehefa mandinika ny lasanao ianao dia afaka mahita fa ngeza be ny fomba fitondran'Andriamanitra anao. Ngeza ny zazany akibo tsy izy no misaintsaina ny fahamatsiana ny sakafony, tsy izy no misaintsaina ny zavatra tokony ilainy amin'ny fitombon'ny vatana. Misy antongeza be matoa Andriamanitra manao ny endriky ny zazany akibo ho tahaka ny olona miankohaka, ary rehefa lehibe tsika dia fiankofana ny tena andrasan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Fiankofana nefa midika fiankinana amin'Andriamanitra. Izany hoe tsika tsiraray avy zany matoa miverina amin'Andriamanitra dia mba hiankohaka fa tsy hametraka maiza antsika tsiraray avy. Amen. Dia tonga eto ianao, tonga eto tsika rehetra, tsy fampijery, tsy fampiaino, tsy fampiandry any amin'ny olona, fa kosa handray ny anjaranao amin'Andriamanitra ianao. Azadiny fa Jesosy mihitsy ny teny hoe imarino ny fidy ilay anjara tsara. Dia asa hoe vonona ve ianao androany fidy ilay anjara tsara ao anao, efa disponible ao anao? Manana tanana ve ianao amin'ny tontolon'ny finoana afaka mandray ilay disponible ao anao? Asaika anao raha sitraka andao tsika hitsangana dia hivavaka tsika dia atao samy teny tompo tonga eto androany handray ny anjarako indray Andriamanitra, handray ilay efa vonona ao anahy Jesosy. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay tsara indrindra, ilay ray nahary lanitra sy ny tany, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mpamindrafoa sady Andriamanitra famindram-po ihany koa. Alleluia. Misaotra anao izahay ny amin'izay rehetra avelanao mitranga eo amin'ny fiainanay Jesosy. Fa rehefa feno ny teninao sy manaiky tariny fanenao masina izahay dia ninninona zavatra mitranga eo dia afaka miara-miasa ahasoa izay tianao. Amin'ny anaranao Jesosy, aoko fotoana anankiray ity izay isehon'ny voninahitra indray amin'ny alalan'ny tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy, aoka ho feno ny sitraponao tanteraka amin'ny alalan'ny rehetra, tsy hoe ny mihiry ety ihany, tsy mitendry ihany, tsy ny manao fanompona mivantana ihany, fa izahay rehetra Andriamanitra, na manaraka en ligne na mipetraka eny amin'ny seza, dia aoka isehon'ny voninahitra ao Andriamanitra, ahatanterahany sitraponao izahay tsiraray avy Jesosy Kristy, satria izany no andrasanao aminay tsiraray avy Andriamanitra, dia ny ahatanteraka ilay sitraponao lalina indrindra. Dia amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Mpanjaka, sokafany indray ny fonay androany. Alleluia. Makatoerana bebe kokoa mihoatranao ny omaly eo amin'ny fiainanay ianao Jesosy. Aoka ianao no ivo ny fonay tsiraray avy, aoka ianao no fahazavana anazava anay tsiraray avy, aoka ianao no teny ampijoro sy ampahery anay rehetra rehetra Andriamanitra.
ako anao no teny hibitsika mandrakariva anory lalana amin'ny alalan'ny fanainao masina anay tsiraray avy. Ao koa tanteraka aminay ilay teninao hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ny teninao Jesosy nao ka hibata ny tongotra tsiraray avy. Ny teninao Jesosy nao ka hanetsika ny tanany tsiraray avy. Ny teninao Jesosy nao ka ampiteny ny vavany tsiraray avy. Fa ianao efa nilaza hoe aza matahotra ianareo, fa ny fanahiny raiky no ampiteny ianareo. Dia ako tanteraka izany amin'ity andro ity Andriamanitra, ary ako fanombohana vaovao indray ity sabotsy maraina ity Jesosy Kristy. Fanombohanay fiainana miaraka aminao Jesosy, fanomboham-piainana araka ny sitraponao Andriamanitra. Aleloia. Fiovan'ny fisainana, fiovan'ny fiteny, fiovan'ny fietsika, fiovan'ny fijery, fiovanay anahaka anao mihoatra sy bebe kokoa Andriamanitra. Raisy ny toeranao eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Aoko ianao no mpanapaka sy tompo-pahefana eo amin'ny fiainanay tsiraray avy Andriamanitra tsara indrindra. Manokatra varavarana izahay hidiranao, ary sokafanay ny vavahadin'ny fonay Andriamanitra. Anjakanao, andraisanay ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Aoko ianao Andriamanitra no aneo ny fahatsaranao anatin'izany fona izany Andriamanitra, ka izay endrika tianao atongavana nao ka ho endrika tanteraka. Ny anaranao Jesosy, tonga eto izay andray ilay anjara efa voatendrinao hatramin'izay. Tonga eto izay fidy ilay anjara tsara tahaka ny Maria. Mandany fotoana eo amin'ny tongotra ao Andriamanitra, mandany fotoana amin'ny fifandraisana anao Andriamanitra. Laninay mihitsy ny momba anay rehetra Andriamanitra, ny anananay fifandraisana tsara aminao amin'ny fotoana rehetra. Tsisy zavatra afaka ampiherikerika anay Andriamanitra, tsisy zavatra afaka anakorotana ny fijerinay Andriamanitra, fa mifantoka aminao zahay rehetra Jesosy androany. Ianao no ivony zavatra rehetra, ianao no lohanay Andriamanitra, ianao no mitarika anay tsiraray avy. Aleluia, amen. Tevaka antsika ny salamo 7:1. Aleluia. Salamo 7:1, tenoa ny fiadanana ho an'ny olona akaikinao amin'ny fo tena hoe feno fitiavana be, teny mihitsy fiadanana ho anao manokana. Dia tahiny Jesosy ianao dia izy hitarika anao mandrakariva amin'ny tanakavana amin'ny fahamarinany amin'ny fotoana rehetra. Amen. Salamo 103 andiny voalohany ka hatramin'ny valo ny anaran'i Jesosy. Hoy ny ten'Andriamanitra: misaoran'i Jehovah ary fanahiko io, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko io, ary aza misy adononao ny fitahiny rehetra izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famindram-po sy fiatrana anao, izay mahavoky soa ny vavanao. Ny fahatanoranao dia mody indray toy ny an'ny voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra ampahoriana. Efa nampafantatra ny Mosesy ny lalan-kalehany izy, ny zanak'Israely nampafantary ny asany. Mamindra fo sy miandra Jehovah, mahari-po sady be famindram-po. Aleluia, amen. Andehantsika ny me fisaorana feno an'Andriamanitra. Matetika zatra misaotra noho ny amin'ny zavatra hitantsika fa niova, fa androany dia mitarika anao manokana hoe ny fisaorana dia tena sitrapon'Andriamanitra ho antsika. Izay mahatonga ny Paoly tao amin'ny boky Tesaloniana milaza hoe misaorany Jehovah amin'ny zavatra rehetra, fa izany sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Antsika isaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra, ny an'ny fanovan'ny fonao, ny fahagagana tena ngeza indrindra dia ny fiovan'ny fontsika tsiraray avy. Tsy ilay fanasitranana ivelany, tsy ilay kasika ivelany, tsy ny zavatra azo matériellement, fa ilay fiovan'ny fo izay tsy hita maso fa ekenao anaty ao. Antsika isaotra an'Andriamanitra androany. Sandraty ny tanao dia teneny hoe misaotra anao Jesosy fa manaiky hanovana ianao. Misaotra anao Jesosy fa na dia tsy mendrika ary dia tonga ianao Andriamanitra anangana sy tantana Andriamanitra. Aleluia. Misaora ani Jehovah ry fanahiko. Tatsika rehetra ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaora, misaora ani Jehovah ry fanahiko.
azamis adinunao ny fitainy rehetra izay mamelany helokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra izay mitondra famonjena feno anao halleluja izay mamera izay mamera ny helokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra izay mitondra famonjena feno anao halleluja izay mamela ny helokao rehetra izay mamela ny helokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra izay mitondra famonjena ho anao halleluja famonjena feno anao famonjena feno manasitrana ny aretinao izay mitondra famonjena feno anao halleluja nao asandratsika ny tanatsika dia tentsika amin'izao fotoan'izao halleluja anao Andriamanitra halleluja anao mpanjaka ianao le manasitrana ianao le manangana ianao le manova ianao natoy izao Andriamanitra fa noraisinao ary novainao olo mba ovao ndray Jesosy noraisinao dia natsanganao mba aneho anao Andriamanitra fideranao nasandratra anao Andriamanitra satria tsara ianao izany no mety indrindra ho anao Andriamanitra dia ny fiderana avao amin'ny vavanay noforoninao izay tsiraray avy Andriamanitra ho olonao ary noforoninao izahay anambara fiderananao Andriamanitra mahatsapy izahay Jesosy tsy hoe mety anie izahay Jesosy tsy hoe mendrika izahay na hoe mahazaka akory ary ny fanatrehanao fa nefa tonga ianao Andriamanitra nitondra ny fahotanay nanafaka anay amonjy anay manafaka anay tsiraray avy manangana anay ihany koa Andriamanitra halleluja mba ahafahanay manolotra fiderana ahafahanay miankohaka eo anatrehanao Andriamanitra amin'ny anaranao mpanjaka avo indrindra masina tsy miova halleluja ho anao Andriamanitra halleluja fiderana no asandratro anao raha eo tsy ho takatriny isay keo ny alebiazanao nefa mahagaga fa nambola kely ao tiambola no tiavinao ataontsika vavaka zany andro tompo mahagaga mihitsy a Jesosy na mbola kely raha Jesosy dia mbola teo ianao eo ianao manangana Andriamanitra tompo tena hoe atolotro anao Andriamanitra momba hay arasandratra Andriamanitra ny vavako ny fitengo ho fiderako anao Andriamanitra tsy ho
kachinisai kunaleka nefa mahagaga agaga fa nambola kelia tiavinao diambo nanutia vina indra tolotra anao ny foko atoloany sasany fonao ndrendra indra tolotroana ny foko Raiswanao kanzakao tuku ny fahazazako zazakwange rirai mara nao ulati uibera indra tolotroanao indra tolotroanao Jesus indra hoanao ny foko raisonao kanjakao raiswanao kanjakao tuku zazakwange rirai mala ulatiko iderananao ulati kuidera anao nana ny fahazazako ane zazakwange rirai mala ulaniko ulaniko iderananao kuidera na ny fahazazako ny zazakwange riray malala ulaniko ulani kuidera na ny fahazazako ny zazakwange riray malala mbola tiako iderananao mbola tiako idera atolotra ny fona e Jesosy androano anao ny fo toritory sy mangorakoraka ny tena kasitranao Jesosy tianay ianao ary zay koa tena tia be anao Jesosy alleloia tatsika hivavaka amin'izao fotoana zao dia tompo hoe teneny mihitsy hoe tompo tiako ianao Andriamanitra tiako ianao Jesosy indro atolotroanao ny fo raiswanao kanjakao tuku ny fahazazakwane riray malala mbola tiako idera fotoana nampianarintsika teto aleloia nampianarin Jesosy tamin'ny alalan'ny teniny hoe mila manana toejaza isika tamin'ny voalohany tamin'izany fotoana zany efa
fa le am'izao lehibe zao dia niverina nihirany iry dia hoe hovaina kosa ny eto amin'ny ny fahazazako any nefa tena marina dia zao Jesosy mihitsy ny teny fa raha tsy miveratony zazy tsika tsy hitany fanjakan'Andriamanitra ny saintsika indray mametra antsika ametraka itsika ohatrany hoe ambony eo anivon'ny fiarahamonina fa Jesosy mitarika antsika mba hidina eo anivon'ny fiarahamonina zay mahatonga ny Jesosy koa nyconfirmeny tamina ten'Andriamanitra hafa izy hoe rehefa ny adihevitra ny mpianatra hoe andeha Jesosy dia ny zavatra tao an-tsaina amin'ny maha-olombelona tao amin'ny mpianatra dia iza zany ny andimby azy amintsika reto Jesosy nefa nafantatra ny tany am-pony dia niteny hoe izay teo lohany ao aminareo anao ka hanompo azy rehetra amen tsy maintsy miverina manana toe-pon'ny zazy isika vo afaka manompo amin'ny hafanganam-pandehan'Andriamanitra ny azakazaky ny fanompoana dia tsy atao amin'ny herin'ny tena fa ny azakazaky ny fanompoana dia atao amin'ny hery mahazaza ny zaza dia zao manaiky tarihana ny zaza dia tahaka ny ahoany mihaino ataony ty fa tsara mandeha araka ny programan'ilay mitarika azy ndraindraitsika mandray an' Jesosy ho tompo fa mametraka anazy ho mpijery fa nefa ny tena marina rehefa izy ny tomponao dia aoka izy mpanapaka ny fiainanao aoka izy ny mpitondra ny hevitra eo amin'ny fiainanao amen veritsika raha tsy izy Jesosy raha mbola misy fisainanao anatinao hoe mbola possible tafavoakana dia mbola tsy sady isandato ny fiankinanao zay fa veritsika raha vao tsy izy Jesosy raha vao tsy eo mihitsy Jesosy tsy ohatran'izao ny fiainantsika tsiraray avy mety nieritreritsika hoe za nianatra za mahafantatr'olona azadiny fa le olona iverina fa fantatrao io koa mbola mila an' Jesosy koa iny fa tsy hoe izy mavita ny tena sady mavita anao tsika rehetra mila matsapitsika io Jesosy aza tena very raha vao tsisy anao Andriamanitra potika ny fiainako raha vao tsisy anao sarangotiny satana ny fiainako raha vao tsisy anao efa rava raha tsy teo ianao Andriamanitra ianao mihitsy anao ka ilay rivotra iainana tsiraray avy Andriamanitra amen zay ne mahatonga Genesis 2:7 milaza fofinaina ny meny dia ny fany masina fa naveriny Jesosy any amin'ny filazantsara-jaona toko 20 fofinaina ozy izy ilay izy zay le antony nameperan'i Jesosy ny apôstôly sy ny apôstôly toko 1 andiny faefatra toizany teo amin'ny andiny favalo tsy maintsy mila ilay fofinaintsika ndray tsika mety mitrehitra fa mety io fa nefa ny tena marina tsy mety io naveriny Jesosy any amin'ny filazantsara-jaona toko 10 raha vao misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona ndray tsika mety mitrehitra hoe ampy anahy io rivotra io ohatra mety ny fiainako fa za teteny anao fa amin'ny tontolo ny fanana tsy mety io raha amin'ny tontolo ny aina tsy mety io indrindra amin'ny tontolo ny aranofo vao may tsy mety io fa mila miakina amin'ny Jesosy tsika tsiraray avy amen manatadiry tetika ianao tena hoe atsapa mihitsy valeur an'ilay zavatra tenenao hoe ilay rivotra iainako tsy hoe irefa eny irefa hay dia irairaina fotsiny any fa oka ho fantatsika hoe Jesosy ianao marina ka ilay rivotra iainako ary ambaranao bibliquement zany tsy indray tsy indroa Andriamanitra no manambarana zany ao anatin'ny Baiboly fa averimberiny foana rivotra ary zadina fa ao ambadiky ny feo rehetra tsy misy ny feo raha tsy misy ny rivotra tsy misy ny manifestation raha tsy misy ny feo raha mankitsika manomboka ny boky Genesis dia ahita fa alohan'ny fanatrehan'Andriamanitra rehetra dia misy feo foana ialohavany feo ny présence an'Andriamanitra ialoha vao mifany masina raha maka Genesis toko 1 fotsiny tsika dia ahita fa mifanen'Andriamanitra dia nanomba tambony rano nisy fany masina nisy feo nisy rivotra fany masina dia androany aza manaiky raha ohatra ka mifiainao tsy misy fany masina zany Jesosy efa namepetra mpianatra mihitsy fa tsy tokony hivoaka sika tsy tokony hanao zavatra tsy tokony hetsika sika raha tsy misy an'Andriamanitra alleluia lay rivotra iainako lay rivotra iainako lay rivotra iainako fanatrehanao fanatrehana novelona amiko velona amiko ny anina ho ay anao anio ny anino ay anio tao feritsika any ny anina ho ay anio Jesosy ny anino ay anio ireo teninao tompo ireo teninao tompo miteny amiko miteny amiko
Draindray Jesosy mitondra ny tenany ohatrany efa mety na mavita tena fa rehefa amin'le hevitra mangina miona aminao zay Jesosy dia mahatsapa fa zany ny effortnay rehetra Jesosy tsy mampiova ny ninona eo amin'ny fiainanay, ny fieveranay ho zavatra, ny fieveran'ny tena ho mahavita tena irery lainga daholo zany Jesosy. Fa ny tena marina dia zao hoe vedao raha tsy eo ianao, 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 milanao mafy ao tompo, 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 idoao, 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 idoao.
Vedao rahateo ianao, rahateo ianao, dia very iao raha tsisy ianao. Vedao rahateo ianao, vedao rahateo ianao, vedao rahateo ianao. Alleluia. Tompo, ianao no ekenay ho mpitarika sy ho ohatra arahana tsiraray avy. Alleluia. Ianao no fahazavana zao tontolo zao. Alleluia. Jesosy no fahazavana zao tontolo zao. Alleluia. Fakitsika ny filazantsaran'izao anao toko 7:24 izay vaky toy izao. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indraika nanao hoe izao ny fahazavana zao tontolo zao Jesosy izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavana aina. Amen. Matetika tsika rehefa miteny hoe fahazavana dia ny sary voalohany matetika ao na sarina projecteur na sarina lampe de poche amin'ny telefônina na sary manokana izay mametraka fiheverana anatsika tsiraray avy. Zavatra mahagaga dia zao ilay fahazavana tenenin Jesosy eto dia tsy fahazavana unidirectionnel na hoe atodiko makany aminao dia ny aty maizina ao. Alleluia. Fa Jesosy rehefa miditra amin'ny efitranao anankiray dia manala ny maloka sy ny takona rehetra. Mahatonga azy miteny hoe ny fahazavana zao tontolo zao satria nahoana? Satria eto amin'izao tontolo zao dia misy ny fahamaizinana dia mila ny fahazavan'Andriamanitra. Heveriny hoe raha misy efitranao anankiray ka asianao jiro ao io zao misy jiro lavalava mitodika makaty dia ny any arinana io maloka. Fa Jesosy tsy ohatran'izay. Rehefa miditra amin'ny efitranao anankiray izy dia tsy misy maloka na any arinana ary. Fa mahatonga an'ilay fiainantsika ohatrany hoe mbola misy maloka indraindray, mbola tsy tafapetraka eo amin'ilay toerana tena mety indrindra izay tsy isian'ny alika ao anatin'ny efitranao anankiray. Izany hoe mila maka toerana tsara eo amin'ny fiainantsika Jesosy mba tsy isian'ny takotakona eo amin'ny fiainantsika. Indraindray tsy avelantsika miditra eo ampovoany Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Tsy tompon'ny fahefana fehany Jesosy eo amin'ny fiainantsika dia mbola misy maloka indraindray amin'ny fiainantsika. Mbola misy fisainana tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Mbola misy zavatra tsy mandeha. Ary Andriamanitra tsy manao compromis. Tsy hoe ataoko aloha ty anaty dia izay voalanao ny ianao, fa izy tena miandry mihitsy hoe alao io. Izay tsy ankasitrahany dia alao io. Menatra be aho. Tsy haiko nareo na ahoana. Menatra be aho raha handray anareo dia fenoko fako amin'ny salonay. Sa nareo tsy menatra raha misy an'izany? Misy vahiny eo aminareo dia tonga dia ny anay zany eto ampovoany ny zordira ny anay fa tsy haiko ny anareo ny an-trano any. Ny anay vahiny ery amin'ny sisiny efa raha ny tokony ho izy. Rehefa handray vahintsika miomana herinandro mihitsiny, miomana mihitsiny vao maheno hoe isy olona ho avy ohatran'izao hoe tonga dia miomana ianao mamafatrano na marary be ary ianao dia voafafanao io trano io. Mihoatra noho izany tokony andraisantsika an Jesosy. Jesosy tia nazava amin'ny fiainantsika mba ho tonga fahazavana ho an'ny hafa koa tsika. Le atonga anao fahazavana tsy fitiavana tena hoe ho anao manokana, fa tokony mamiratra tsika voninahitr'Andriamanitra mba hahafahan'ny hafa mahita koa ny voninahitr'Andriamanitra à travers anao ka tonga azy angetahetany Jesosy. Le izy tsy ao ambadiky ny teny foana, fa ny teny mila tonga fiainana. Dia rehefa tonga fiainana ilay teny dia lasa fahamarinana hita eo amin'ny hafa. Eto sao tsika raha ohatra ka hoe misy fotoana ohatra hoe mety hoe tsisy teny ohatra meo eny an-dalana, mety hoe tsy voatery tena ilaza tenin'Andriamanitra hoe vao meontsika izany hoe ndao vakitsika ny salamo aloha. Tsisy an'izany hoe vao meona analakely dia salamo fa zao aloha raha lava miresaka tsika. Fa le toetra devancen'ny toetra fahalemem-panahy sy fitiavana mandrakariva. Amen. Andehantsika Iova. Hoy ny tenin'Andriamanitra koa hoe anisan'ny tena alleluia. Alleluia. Ry Jesosy amidy amin'ny toko kely le izy fa avy any amin'ny fony rehetra zany. Hoy ny Jesosy, ianareo izy avy amin'ny devoly rainareo. Tsy ianareo zany amin'ny anaran'i Jesosy, tsy isiko zany. Ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Amin'ny Jona toko 7:7 misy an'izay zavatra izay. Naverin'i Jesosy ihany koa namafisiny foana fa raha Andriamanitra ny raintsika dia tonga dia tia azy, tia an Jesosy ho azy tsika.
raha manaiky an'Andriamanitra ho raitsikisika dia izay rainao no lasa vecteur mitondra ny fiainanao sy ny toetranao sy ny fonao. Raha ohatra ianao ka inconsciemment mandray ny rainao ho vola dia lasa misaina vola foana. Izany hoe izay andanin'ny fisainanao, andaninao amin'ny fisainanao, izay no rainao. Mety tsy manaiky ianao fa inconsciemment izay ilay izy. Za tia metraka androany, tia hitarika antsika androany. Misy hira anankiray tia hoe raha mbola ianao Jesosy no raiko mandrakizay dia tsy ho kivy aho. Ny inverse zay dia zao, kivitsika raha vao diso ray, kivitsika mora resitsika raha vao diso dada, raha vao diso fiantefanany fotsika tsiraray avy dia kivy mora foantsika. Fa androany avereno amin'ny laon'ny zavatra rehetra. Raiso ilay tena rainao marina, raiso ilay nanangana anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, tena meo an'ilay toerany eo ampovoany izy ahafahany manazava amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Tsy mendrika ny aina ao anatin'ny malomaloka ianao, ary tsy ny ainanao anatin'ny malomaloka anatongavan'i Jesosy, fa ny ainanao anatin'ny fahazavana sy amin'ny fanehoana n'Andriamanitra feno. Amen. Dia ndao tsangatsika ny tanantsika dia tenena tompo averiko indray Jesosy androany fa ianao no raiko, ianao no mpitantana, ianao no mpanafaka, ianao no mitarika. Faly be foana mijery ny fiainako isan'andro satria misy ianao ilay fiainako. Tsy hoe ilay zavatra tsisy eo amin'ny fiainako mampamotomototra anahy, fa ilay fiainako misy ianao mihitsiny mampafalifaly anahy Jesosy. Isan'andro Andriamanitra tsy mahay manakivy anatsony ny fiainana. Leo be ny fiainana, leo be ny fiainana rehefa mahita anahy vao maraina satria efa manana fifaliana disponible ao amin'ilay raiko. Dia raisiko izany isan'andro. Izako mijery anahy dia voly dia mikokotra aloha foana hoe tsy hitako intsony izay atao izy satria faly foana itolona ito. Dia izay mihitsy Andriamanitra ny ao anatin'ny tsiraray avy satria nahoana Jesosy. Raha mbola ianao no raiko Jesosy mandrakizay, tsy ho kivy novinao. Tore averitsika rehetra indray zany raha sitraka ao. Raha mbola ianao Jesosy mandrakizay, tsy ho kivy aho novina. Rambola ianao no raiko Jesosy mandrakizay, tsy ho kivy novina. Rambola ianao no raiko Jesosy Jesosy tatsika rehetra rira mafy an'izany mihitsy androany mandrakizay. Rahantsika rehetrarehetra anatin'ny efitrano iteny hoe raha mbola ianao, raha mbola ianao
Noraiko Nora Jesosy Jesosy mandraky izay tsy ho kivy naovina raha mbola ianao aizany lehilahy nora Jesosy Jesosy mandraky izay tsy ho kivy naovina rehefa tonga natrehany ray tsika tsiraray avy dia etreto amin'izay le zanak'adala niazakazaka tonga dia niankohaka teo tongotry ny rainy niankohaka izy dia nanaiky dia niteny hoe tonga aho hitsaokanao tompo ka ny amikio rehetra iankoka ataontsika rehetra ary fa ianao no maminy foko ianao no any tompoko tsy misy afazoarina minao tonga aho hitsaokanao tonga aho hitsaokanao tompo ka ny amiko rehetra ka ny amikio rehetra iankoka fa ianao no maminy foko ianao no any tompoko tsy misy afazoarina minao dia tahaka an'izany mihitsy ny fisaina ilay zanak'adala tena hoe marina teo am'ilay hoe tsy misy azoarina aminao satria nandeha nitady tany amin'ny toerana hafa izy dia nahita mivantana fa tsy misy azoarina amin'Andriamanitra dia za koa teteny anao androany tsy voatery hitady any amin'ny hafa eny antsika vao afaka matsapa fa tsy misy oatra an'Andriamanitra fa rehefa mijery an'i Jesosy tsika dia mahita ny fahatsarany rehefa mandinika ny tenintsika dia mahita fa tsy misy marina Jesosy ake fady soki-hevitra nijoroako hatramin'izay dia nietretaka hoe vita ihany ny fiainako tsy nisy ianao fa ny tena marina tsy possible mihitsy ny fiainantsika rehefa tsisy an'i Jesosy ianao miankohaka natrehan'i Jesosy ny ao andrasany androany tsika rehetra manaiky ny fahalehibeazan'i Jesosy ny olona anankiray miankohaka dia manaiky ampiondrika ampakatoavana ny amin'ny rehetra eo anatrehan'ilay bahary dia ndao averintsika sanitra zany raha sitraka ao dia tiako ianao tena hihira mifonao mihitsy raha mety fa tsy antery ao amin'Andriamanitra tsy misy fanerena fa misy fitiavana mitobaka be foana ao antsika tsiraray avy tsy arakaraky ny amafon'ny feo fa arakaraky ny fisokafan'ny fo tsy arakaraky ny kalitaon'ny feo tsy arakaraky ny fietsehany fa rehefa misokatra be ho an'i Jesosy ny fonao dia ndao antsika hira hoe tonga aho hitsaokanao tompo ndao averintsika ny hoe tonga aho hitsaokanao tompo tonga aho hitsaokanao tompo tonga aho ity ianao tonga aho ity ianao tompo tonga aho anaiky ianao tonga aho anaiky ianao tompo tonga aho ity ianao Jesosy tonga aho ity ianao tompo atsika rehetra mihitsy miaraka manao an'izany hoe tonga aho ity ianao tompo tonga aho ity ianao tompo ataontsika mafy any hoe tonga aho ity ianao tompo tonga aho ity ianao tompo tonga aho anaiky ianao tompo tonga aho anaiky ianao tompo tonga aho hitsaokanao tonga
fandraisana ny teny raha andray ny tenin'Andriamanitra tsika dia aoka ho fo miankohaka eo anatrehan'ilay miteny fa tsy fo miziriziry maneho ny maha izy azy eo anatrehan'ilay mpiteny eo anatrehan'i Jesosy miazakazaka be mihitsy ny fiovan'ny fiainana rehefa miazakazaka be tsika miankohaka eo anatrehan'i Jesosy rehefa miziriziry tsika ny amin'ny fitarian'Andriamanitra dia ela ihany koa ilay fiovana miankina amintsika ny zavatra rehetra miankina amin'ny fanekenao ankatosianao azy marina da tsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy adrasantsika mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny teny alleluia 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 dia hafa mafy ho an'i Jesosy mazotoerana tompoko azafady tonga amin'ny fotoana anomezantsika voninahitra an'i Jesosy indray tsika velona sy miasa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy Jesosy dia amporisika antsika hoe aza menatra manomerina ny voninahitra any amin'i Jesosy alleluia alleluia asaintsika ireto rahalahy sy anabavy manaraka ireto araka ny fijono vavolombelona izay teny ambavany dia asaintsika izy androso ety aloha anomerina ny voninahitra ho any amin'i Jesosy alleluia voalohany amin'izany fandreseny alleluia miora taty vero ary taty fanja alleluia asaina hatranytsika raha misy zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika ny zava-dehibe tsy hoe ngeza be ve le izy sa kely le izy fa Andriamanitra mahatsiaro anao amen Andriamanitra manao zavatra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy alleluia asaintsika fandresena androso eto aloha iazantsika ho fitinina ihany ny fijono vavolombelona rehetra tompoko alleluia voninahitra ao n'Andriamanitra rery ihany ny joroko vavolombelona eto tao anatin'ny zavatra tao anatin'ny fianakaviana dia tao no nanehoan'Andriamanitra voninahiny teo amin'ny fiainako fito izay no fianakaviana ray dia mbola tsy nisy fara avy amin'ny fianakaviako dia naheno fampiasan'ny devoly tamin'ny olona hoe ianao tsy haritra eto an-tany izany dia teny indray tao aminatiko ny tenen'i Jesosy dia hoe tao amin'ny Deutéronome 8:30 Jehova miaraka aminao tsy andaona fo ianao izy ko aza matahotra na mivadi-po ianao ny joroko vavolombelona dimy anadahy izay no ray tam-po dia ny efatra maty dia za rery sisa dia voninahitra ao n'Andriamanitra rery ihany satria tsapako hoe nianahy izy dia marina ny teniny hoe tsy andaona fo ianahy izy tao anatin'ny nahafaty an'ilay telo mianadahy dia nisy olona indray no nampiasan'ny devoly ny teny anahy sy nanan-keviny foko hoe anjaranao indray izao miaraka amin'ireny retam-poanao ireny tao anatin'izany dia naheno teny foana ny tenen'i Jesosy hoe firy ao amin'ny baiboly ozy izy no misy teniko milaza manao hoe aza matahotra ianao dia nino tena nino dia tsy nanatahotra mihitsy voninahitra ao n'Andriamanitra rery ihany dia avy eo koa maty ny papako maty ny mamako dia mbola nijoro foana ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra dia ny afatra mba apetsako amintsika tsirairay avy rehefa tena fikitra amin'Andriamanitra isika matoky anazy dia atao miavaka amin'ny olona rehetra ary nazohan'ny hafa tsy anjohantsika amen amen tahiny Jesosy tao zao tsika hitehaka merina voninahitra any amin'i Jesosy alleluia taty miora mandroso tompoko azafady voninahitra ho an'i Jesosy izany joroko vavolombelona eto za zany tamin'ny voahiditra nianatra dia hoe manao examen manao test kely izany izay dia iray andro foana mianatra dia nefa za tsy afaka namonjy an'ilay tapany maraina fa tapany hariva za zay vao afaka namonjy dia ilay boky be zany teo za dia hoe tena tsisy zavatra haiko amin'ity Jesosy fa inona ny ataoko dia rehefa avy eo hoe Jesosy raha ataonao mazy ihany ho za dia joro vavolombelona kanefa ny tsara lavitra noho izay namenenaka dia nahazo hoe ndo tena tsara izany dia
avy eo zany tena zany fa Jesosy ajoroako vavolombelona dia ohatrany tsisy dikany ho azy zany dia teo zany za dia lasa tsy nijoro vavolombelona indray dia avy eo Jesosy nikapoka anakah hoe tsy mety zany zavatra nataonao zany dia efa avy eo za hoe lasa misy zany le vola fa ohatrany hoe lalamy foana zany dia lasa ekolazy telo volana tsy voaloha kanefany a raha tsy mahavoalohany io ekolazy io dia tsy afaka mandeha stage dia ny ankizy rehetrarehetra moa zany manontany hoe aiza nareo manao stage aiza ny site de stage nareo fa maninona nareo tsy manao dia hoe zay mbola tsy anao aloha amin'ity ka fa volana manaraka zay manao dia nefa tsy nety tonga misy le ekolazy dia zany Jesosy tena fa baraka fa inona rety Andriamanitra dia vao niany tenin'Andriamanitra zany dia hoe anao zany mivavaka te hitomany hoe Jesosy anarinao ve zay dia matsiaro an'le toritenin'ny pastera iny hoe le zanaka samylahy tokana teo ambavadin'ny tanàna dia hoe aza nitomany dia teo indray zany tsy nitomany dia hoe inona rety Jesosy tena fa manomboka ny stage fa hifarana koa ary le volana anankiray nefa le ray ty mbola tsy mandeha dia teo indray zany fa zany le tena olana zany hoe inona le tena olana zany Jesosy inona le tena olana dia teo zany za mivavaka Jesosy mila mifanano masina dia mitenena amiko anao hoe inona le tena olana dia saka maka teny dia hoe mpitory teny 5 foana azoko hoe raha mivady amin'Andriamanitra nareo dia azo manao pitso lava teo zany za Andriamanitra fonina indray za hoe joro vavolombelona dia mifono aminao za dia le ekolazy 3 volana nangatako fa ziska farany taona namena ndao tsika teka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Jesosy ray eo amboninahy. Alleluia. Aza mivoativoaty, aza manao apitso lava. Mandroso tompoko manaraka. Taty very, eny tompoko. Taty very mivady, eny tompoko. Na izy ary tsy mahalala n'ity zavatra ity fa surprise ho anazy ty. Alleluia. Fijoroana vavolombelona zany ara-panaly izy izay mivady zany taloha niara-nanompo izany hoe samy nanana ny asa fanompony dia nisy fotoana zany nijanona izy dia nandritra fotoana elaela zany izy tsy nanana asa fanompona mihitsiny dia za nefa mbola nitohy nanana asa fanompona foana zany mahampiderana dia nandritra izay fotoan'izay tena ory izy zany tsy mahalala n'izany zavatra izany fa rehefa mivavaka dia mitomano anazy dia ny olona misy fotoana zany ao anaty fiangonana misy fotoana matetika isan-kalahady mihitsy arany hoe andao angataka zavatra amin'Andriamanitra hozy izy ilay mpanompon'Andriamanitra dia zavatra ngeza be angatana fa sa zavatra kelikely dia za zany oza hoe Jesosy tsisy dikany amiko ny anana zavatra ngeza be ka anana tôbila tsara tarehibe na anana trano ngeza be tsara tarehibe raha toka raha izay mivady tsy miaraka manompo fa ory be mifoko tsy haiko nareo fa tsy azoko ny haiko aloha raha hoe za manompo dia mivadinao nefa tavely ery anany ery tena nalahelo dia ny olona mangataka zavatra ngeza be ohatrany zavatra hoe trano be dia za milatsaka andranomasika hoe izay ny anany angatahako Jesosy izay foana nataoko vavaka izay mivady Jesosy hiaraka ho vanginao amin'ny fomba mahery vaika hiara-nompo anao tsy hoe manompo fotsiny fa tena hoe izy kasika Andriamanitra ara-panahy lehibe mihitsy dia tsy tao anatin'ny kajinay mihitsy tsy tao anatin'ny kajiko aloha indrindrindrindra hoe hiova toerana nompoana zany fa tamin'ny fomba tsy nampozina dia noentin'ny tompo ary tsy olombelona nitondra anay teto fa tena Jesosy mihitsy nitondra anay teto dia za aloha ny tonga voaloha teto tamin'ny voaloha izy mbola tsy taitry ny anaraka anazy zany fa nandeha foana dia avy eo vanginy tompo izy dia vao nandeha indray mandeha izy dia tonga izy dia vanginy Jesosy teo dia nandeha ho azy ny zavatra rehetra fa dia hoteraina Jesosy. Alleluia. Ka izay no ampirisiako antsika hoe aza kivy raha toka ohatra koa vadinao ohatra mbola tsy tena ao amin'i Jesosy na hoe mbola tsy tena mandroso araka ny etaetanao fa mitondra mambavaka ny ankonanao foana vadinao fa ny tena Andriamanitra matoky hoe manompo an'i Jehovah Andriamanitra ao dia hovonjeny anao hoe
no tsy izay fa hoe minoan Jesosy Kristy tompo dia hovonjeny ianao sy ny ankohonanao ary ihany koa le ten'Andriamanitra amin'ny oaboly ianao hoe fa ny lalany marina dia tahaka ny posakandro maraina osy izy izay mandroso makany amin'ny tatao vovonana ka tsy avelan'Andriamanitra hitoetra anaty famaizinana izany foana ianao fa ataovy lahara-pahamenana fiainam-panahinao sy ny ankohonanao. Mety afaka fantarina ve izy le vadinao taty azafady? Fitsinoavolombelona manaraka taty fantsa. Alleluia. Voninahitra an' Jesosy ny joroko vavolombelona eto nanomboka tamin'ny le izy zany tena hoe nierin'le fandraisana nierin'le communion no zay no tiako zaraina eto. Nanomboka tamin'ny novembre 2018 ka hatramin'ny juin 2019 dia nandeha raha tsy nijanona. Mety misy hoe kely dia misy hoe betsaka fa tsy mijanona io. Tao anatin'izay dia ny fanamasina teny aminay olona telo ihany no nitantaraina an'izay nitondra am-bavaka ankoatry ny pasteur Mivady. Dia indray ihany izay no ny teny an'ireo olona ireo zany ohatran'izao. Tao anatin'io ihany koa tsisy hoe fisalasalana mihitsy zany tatao anatin'ny napakagana aloha zany tsisy hoe tahotra fahafatesana mihitsy ny tao anatinay ohatry ny tsy nataotry ny hofaty. Ny anankiray faharoa nandritra an'izay fotoan'izay tsy nieritreritra ho any amin'ny dokotera mihitsy zahay. Ny antony mijery zany aloha le zavatra ohatr'ireny dia hoe ianao mihinana fanafody dia rehefa mijanona ny fanafody rehefa hoanina ny fanafody dia mijanona le izy dia rehefa hoaninao fanafody dia mijanona le izy rehefa mijanona ny fanafody dia mandeha indray le izy. Dia tao anatin'izy zany tena hoe inona ary zany ny ataonaoko zany zany ty dia alohanao zany hoe bon zay zany tsy zavatra ataonao zany. Dia ny vavaka dia izay olona efatra zay zany no mitondra am-bavaka. Tao am-ponay koa ohatry ny hoe rehefa resahana le izy dia lasa manome valeur an'le izy ianao. Ohatry ny hoe zay zany napetraka fanamasina tao anatinay. Juillet sy août 2019 le izy no nijanona. Verina indray le izy nanomboka septembre, octobre, novembre, décembre, janvier 2020. Nandritra an'izay teo amin'io janvier 2020 amin'izay zay no hoe ndana amin'izay ary makany amin'ny dokotera. Rehefa nandritra an'izay fotoan'izay aloha nanomboka le 2018 hatramin'ny 2019 dia tato amintsika zany efa ilay nanao fandraisana isan'andro dia manao fandraisana foana izay. Rehefa eny misy fotoana angamba mety misy hoe banga ao anatin'ny herinandro indraindray ohatra hoe reraka be loatra dia tsy tafa manao fandray fa fandraisana fa amin'ny ankapobeny zany tena hoe nanao fandraisana foana. Tany amin'ny dokotera amin'izay ary zany dia niteny an'ilay dokotera dozy ilay dokotera hoe ory madama manambady velo ianao. Dia avy eo dozy hoe zany ange tsy azo atao an'izany lava be zany dia nameny fanafody dia tonga izy ianao dia manao analizy jerena hoe maninona zany ianao. Rehefa natao le analizy aloha ny rahako tena ampy daholo ny tohana fera rehetrarehetra ohatry ny hoe olona tsy marary zany. Ary tao anatin'izay rehetra izay miasa ako manao asa fanompoana tena tsisy malala mihitsy zany hoe iny olona iny mandehandeha iny ohatran'izay. Dia gaga be zany le dokotera no tonga aloha le valin'le analizy hoe dia tsisy maninona zany ianaoko. Nefa le izy tena hoe ny fantatsika hoe 21 jours ny olona misaigné dia tokony mitorana manao anémie tokony ampiana rà. Dia zay zany tena resy lahatra mihitsy tao anatin'izay tena le fandraisana. Misy fotoana ao anatin'izay tena miantso amin'ny mpanompon'Andriamanitra zany indraindray tena misy tsy zakanao le zany indraindray zany misy fotoana tena hoe kivo be. Misy fotoana nefany ohatry ny hoe mandeha ho azy. Dia rehefa amin'ilay tena latsaka be dia tsy maintsy miantso amin'ny pasitera kely any aloha mba eto am-bavaka kely ohatry ny hafahafa tsy mety. Dia tamin'ilay nomeny fanafody dia tena zay tokoa le izy hoe nohanina le izy dia nitsahatra. Fa rehefa nijanona le fanafody nandeha indray verina tany dozy izy hoe miova zany ny fanafodinao dia andana manao dépistage-na cancer ianao. Mandritra ny telo volana ozy ity hohanina ka raha tsy mitsahatra io dia andana manao dépistage-na cancer. Zany hoe efa zay foana zany le diagnostika hoe cancer io zany. Dia le fanafody tena hoe indray mihinana le izy voan'ny ray tao anaty le izy no hoaniko zany fa tena toa dia tena hoe tsy zakako mihitsy le izy dia tena tsy hoaniko ty
zay ihany dia tena tsisy hafa de ndao ranga hivavaka fa dia fa zay zany fa mivavaka fa tsy ihanina e dia tsy nohanina le fanafody fa tapotra le telo volana tokony hiverenana tany a dia miverina tany le izy nitsahatra efa nitsahatra ho azy tao le izy tsitrana ho azy tao a dia rainy Jesosy satria tsy nohaniko kory le fanafody a dia nijanona le izany hoe tena tian'Andriamanitra provena mihitsy zany hoe tsy le fanafody tena izy a fa tena hoe Jesosy niasana nasitrana tao anatin'le fandraisana satria raha ny tena marina mety hoe fa sisapaty ianao zany ho loatra zany ve dia miverina tany amin'ilay dokotera dia niteny fotsiny hoe nijanona le izy a ay sitrana zany ianao tsy nanao le dépistage dia rainy Jesosy a voninahitra ho an'Andriamanitra. Alleluia, manasa antsika hitsangana ndao tsika nofo fantanantsika any amin'i Jesosy a ndao tsika hiteny hoe tsara loatra ianao Jesosy ary ao anatin'izany a no anasantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay tondra antsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ho vaovao any amin'ny lanitra ny tananao dia miresah ianao amin'i Jesosy teneno ny fahatsaran'i Jesosy a teneno fa tsara izy a teo amin'ny fiainan'ny hafa dia tsara koa izy a eo amin'ny fiainanao misaotra Jesosy a fa tsara ianao a eto amin'ny fiainanay tsirairay hafa Alleluia izany tsara aza edina ny tanantsika fa ndaontsika hisotra amin'ny mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo le tompon'ny fanasana androany ndaontsika hisaina ny herin'ny fandraisana sy ny fidiran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy tsy zavatra impossible zany amin'Andriamanitra zay mety heverinao fa sarotra indrindra vitan'Andriamanitra ny manao an'izany amin'ny fomba faran'izay tsotra indrindra ary zay fatsoran'izay tsy misy akoatra ny fanekenao ovofany amin'ny lanitra ny tanao dia teneny Jesosy tonga eto indray ianaiky ianao ny ao anatin'ny foko ray manontolo a hiatoraka eo tongotrao manaiky tompony fiandriananao fa mpanjaka ianao aoka ny fotoanandroany tsy ho fotoana mahazatra fa fotoana tongavako anokatra ny foko sy ny saiko ny fanahiko ray manontolo a hanaiky ny fiandriananao tompo manompo anao a amin'ny fanahiko manontolo amin'ny aiko manontolo amin'ny tenako manontolo manolotra indray androany maraina nomba manontolo Andriamanitra ho fanatitra velona masina sitrakao tompo inoko androany fa niraisinao ny etaetapony tsirairay avy miloha amin'ny fotoana izay natongavana iteto haneo ny fanandratana avy ao anatin'ny fonay haneo fankasitrahana eo anatreanao satria tomponay ianao oka ny voninahitra rery nisandatra eto ary ny fahatsaranao nisongadina sy omena voninahitra manoka neto ary tsisy hafa mendrika an'izany hafa-tsy haninao rery any mandrakizay mandrakizay nisandrato eo amin'ny fiandriananao dia oka nofo rehetra ekoaka eo anatreanao ilaza hosana amin'ny avo indrindra ho an'ilay mitoetra miseza fiandrianana mandrakizay ekena fahefana tombo tsy to be voninahitra tompony izao rehetra izao lay pahary lay ambony zavatra rehetra antom-pisiny zavatra rehetra lay izy hatrehetra izay ko mandrakizay mendrika ianao amin'ny fiderana halleluia 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 wanao tompony to halleluia 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 wanao tompony to mendrika mendrika masina marina ianao tompo mendrika masina marina ianao tompo
alleloia. mahazo hotoerana arytsika rehetra samy hotahin'andriamanitra indray a ao anatin'ny teny zay hozaraina androany. Ny afatra androany dia ny hoe anahoana reny voninahitra ty trano ty any am-parany. Amen. Ny fiangonana dia mitombo midinga amin'ny voninahitra arakaraky ny fahakekezan'ny fiverenan'i Jesosy. Dia teny aminareo fa tsy ho ela dia heverin'i Jesosy. Araka ny teniny dia tsisy mahafantatra le izy fa ny fanehompamantarana rehetra anehoana ny mahakatoka zany fotoana zany dia efa marina eo amin'ny fiainantsika amin'ny ankehitriny avokoa. Hitantsika miariary ny fisehoany zavatra rehetra misy eto ambony tany. Tsy mizotra makany amin'ny hoe tany mahafinaritra ny tany, tsy mizotra makany amin'le hoe na ny toetrandro na ny zavatra iainan'ny olona, dia miovaova be ihany arakaraky ny androsoany fotoana. Midika tsy mandrak'izay ho anao ty tany ty. Zavatra anankiray tena anorenan'ny olona ny fiainany, ahafahan'ny olona miainana zany atao hoe fiainana feno voninahitra sy ankasitran'Andriamanitra zany. Dia izao ny fananao reto toe-po anankiroa reto. Voalohany tsy mandrak'izay ho anao ty tany ty, fa atao hoe tany fandalovana. Ary anankiray faharoa mila fantatra ao anatin'ny fonao hoe ny fisininy mandrak'izay akory ty hita maso ity. Rehefa tena mibana ao anatin'ny fon'ny olona zany dia nova ny fomba fisainany sy ny fomba fijeriny. Tsisy nininona natao akarary fo anao tsony eto amboniny tany, fa manjary karazan'ny olona anankiray toy ny mahateritreritra tsy manan-katao akoatra satria tsapanao fa ny antom-pisinao eto tany dia aniso sy atanteraka izay ilan'Andriamanitra anao. Tsy maninona ny fotoana ianao indraindray ohatry ny mahatsapa hoe victime zany, fa tsara raha tsy victime tamin'ny fanaovan-dratsy ianao, fa victime tamin'ny fanaovan-tsoa ianao. Zay no mahatonga ny Baiboly milaza araroty ny andro. Ny andronao isan'andro tokony ararotinao. Fozy izy ny tenin'ny Baiboly, andro azo anaova-tsoa no narotana azy, satria fa tsy hoe kely sisany androko anao ararotra anao fiainana, satria tsy manam-panantenana miany akoatra. Mahatonga ny fijoroan'ny olona anankiray tsy tanteraka eo amin'izay tena ilan'Andriamanitra azy, tsy tena mbola resy lahatra amin'ny fiorenana izy ny fisiny mandrak'izay aorian'ny fahafatesana. Fa za tehiteny aminao tena misy ny mandrak'izay. Amboaro ny toe-panahy, ny toe-po sy ny fijoroanao tsy fanohatra amin'izay zavatra ndrasan'Andriamanitra aminao. Fantaro fa ny fifarana ny zavatra rehetra dia mbiakaiky noho ny fotoana voaninoditsika n'Andriamanitra. Na misy zavatra tsy tanteraka afaka miovy ianao androany, fa rehefa mively ianao mbola misy antenaina, fa matoa ny mena fitombonandro isaky ny maraina dia mbola tian'Andriamanitra ndroso any amin'ny dingana tsaratsara kokoa hatrany sa tsy zany. Ary inoko fa matoa isan'ny nasaina ianao androany maraina, nisy antony anao indray ty fandraisany ty. Ahasoa ny fiainam-panahinao, alleloia, ahasoa ny ainao ary ahasoa ny tenanao ihany koa. Misy fanontaniana petraka ireo iresakantsika mikasika momba ny voninahitry ny fiangonana. Amen. Fa alohan'ny hirosotsika ny voninahitry ny fiangonana dia iresakantsika mikasika momba ny valim-panontaniana be dia be taminareo ny nametram-panontaniana mikasika momba n'ilay hoe ny zanak'Andriamanitra no nambady ny zanak'olombelona, mbola miverina ihany le izy. Dia nanahoana zany dia fa inona mihitsy ny pouvoir ananany devoly aiza ny fisehoan'le izy, nefa misy tenin'Andriamanitra ohatr'izao pasteur. Dia hiezaka hisafika kely an'izay dia hiditra votatin'ny fanambarana momba ny latabatra androany maraina. Bokin'ny Daniela toko fahadimy ny 20 Daniela toko fahadimy ny 20. Alleluia. Fa noho ny avinavina kosa ny fono izy amin'ny anaran'i Jesosy, ary nikikitra tamin'ny freriana ny fanahiny, dia nahetry alina amin'ny seza fiandrianany fanjakana izy ary ny voninahiny nesorina taminy. Rehefa latsaka le anjely disy toerana tany an-danitra nanohatra an'Andriamanitra dia nesorina tamin'ny voninahiny noho ny haben'ny avinaviny sy ny freriany fatratra dia hitovy amin'Andriamanitra. Noho izany zay no natonga azy tsisy nininona sy fahefana nanana ny teto an-tany, tsisy nininona na fahefana nanana ny teto an-tany.
latsaka izy dia tsy fantatry adamakory ny fisiny hoe ao izy zany hoe ny saroman'andriamanitra tsy ho hita ny existence ny teto tany aizy na nanarina amin'ny tany namoron'andriamanitra ny fisin'ny tao anatin'ny mazava ny zavatra rehetra vitedena i adama ny foron'andriamanitra nomen'andriamanitra ny adama lay endrik'andriamanitra ny tsiritiny devoly ananana hitovy amin'andriamanitra dia namorona voary andriamanitra tehiteny izy hoe tsy hoe raha tsy fanahy andriamanitra ka tsy afaka hamorona zavatra mitovy endrika amin'ny olombelona fa zao aoka tsy ho amin'ny fanoerana no atateraka n'izany programan'andriamanitra zany na ny voary no ampirisika an'andriamanitra anatateraka izay zavatra tiany atao sy tiany ho foronona na tiany ho tanterahana arak'izay alehibe ny fahatsarana ao anatin'ny fony zao ny zavatra nisy namorona anao andriamanitra devoly mipitrapitra fotsiny tamin'ny fotoana navita ny olombelona gaga izy nahita hoe hay ve nataon'andriamanitra ihany le zavatra ny tsiritiko nefa tsy tanteraka teo amin'ny fiainako dia zay no mahatonga ny olona fahavalony devoly satria ianao le zavatra ny iriny fa tsy tanteraka teo amin'ny fiainany izy te hitovy amin'andriamanitra ianao nataon'andriamanitra tahaka ny endriny amin'ny fomba hoana ny tselonany ianao zay no mahatonga anao fahavalony devoly zay no mahatonga azy manao zay fomba rehetra andringanina sy aminona ny olona tena nomboka niketrika izy hoe ahoana ny fomba tokony atao androsoana fanantenana ny olona satria efa nijoro isan'ny mpanohatra n'andriamanitra hatramin'ny voalohany izy nesorona tamin'ny hery sy ny fahefana rehetra tsisy nininona tsony tao amin'ny devoly ny voninahitra sy ny sisa rehetra niala tamin'ny frériany sy ny avonaviny dia hanao zay fomba izy amin'ny tahanany olona dia hitanareo ny fitahan'ny olona rehefa mifitahan'ny olona inana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy satria nisy fiam-potoana tsy maintsy hitsarana ny devoly rehefa nianjera teto tany tsy tonga dia azon'andriamanitra hoe roasina fotsiny ohatr' zao fa rehefa nianjera teto tany izy nyrarahany tany tsy azon'andriamanitra raisina fa efa nomen'ny olona aoka ny olona njaka noho zany par le bien ny olona amin'ny alalan'ny olona no hitsarana ny devoly rehefa tafiditra amin'ny territoiran'ny olombelona izy ao a na voary tsy hita maso azy manaraka tsaratsika nomen'andriamanitra totoafy to amin'ny adama daholo ny fahefana rehetra anjaka anapaka andidy hitandrina ny tany sy zay rehetra eo aminy rehefa azony adama le izy dia hitany devoly hoe akaiky le fotoam-pitsarana azy namboarin'andriamanitra ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy sy ny azonaina matoa no men'andriamanitra eo ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy nataon'andriamanitra tompovoany sa dia zao ihinana an'io ihany ny olona amin'ny fotoana anokafan'andriamanitra ny masom-panany zany hoe raha tiatsika ho fantatra dia averiko ny olombelona dia voary nataon'andriamanitra hitovy endrika aminy hatramin'ny voalohany fa miandro ny fotoana afeno ny fepetra pahataterahana atateraka an'izay fitovin'endrika tanteraka amin'izay zay no mahatonga an'andriamanitra nanao ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy teo fovoany sa sy ny azo ny aina ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy zany dia natao ho an'ny olona izy io amin'ny fotoana tian'andriamanitra ampahiratana ny mason'ny olona ahita ny fisiny io fanaratsy tokony ho tsarainy io ho kondanenany amin'ny elo mandrakizay amin'izay fa vokatry ny tsy faharetan'ny olona tao anatin'ny fitaka izay nanjony vehivavy teo fovoan'ny sa da mihinana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsy tamin'ny fotoana zay tokony hanendren'andriamanitra azy fa nanapa-kevitra ho an'ny tenany dia tonga mpanotany olona ary niantra teo amin'ny fiainan'ny olona ny fahafatesana satria nizy tsy maintsy ho faty any ny olona aloha raha vao mihinana an'io tsy maintsy ho faty dia zay no natonga an'andriamanitra hoe raha andriamanitra no maniraka namaty azy ny olona misy sekorina azonaina satria ao anaty volontén'andriamanitra meno tsaratsika dia rehefa misokatra mason'ny olona tsaraina amin'izay le fahavalo dia mety mandova fahafatesana satria kerobima voaositra izy tsy maintsy mandray ny tambon'izay ny olona satria nikasika voaositra na ratsy azy dia noho zany ny fahefan'andriamanitra no nomen'ny olona nefa ny olona mitafinofo ama créature azy dia tsy maintsy mandalo ny pasazy ny fahafatesana nefa ozy izy andriamanitra raha toka mihinana azonaina zay no mahatonga ny azonaina amin'izay pourvoir azonaina andriamanitra horiny fitsarana mahatonga ny olona hitoy anaty fahavelomana rehefa tanteraka ao anaty obéissance totale fa zao ny olona ny nandray mesure avy amin'ny olona ihinana n'le izy zay no nadisy ny olona dia ozy izy andriamanitra privé sakan'ny olona tonga dia naniraka an'izay izy kerobima niaro ny azo ny aina ndrao faty ao anatina ndrao velona mandrakizay ao anatina désobéissance ny olona tsy akatohan'andriamanitra dia ozy izy ny genesis toko 7
andininy fita am'roapolo izay ozy izy Andriamanitra hoe zao ny olona ozy izy vo tonga tahaka ny anankiray tena ohatra atsika am'izay tahaka atsika am'izay noho izany ozy izy a sakany ny azonaina fa nao velona mandrakizay ao anaty fahotana ny olona satria nitovizantsika amin'Andriamanitra zany le fepetra farany ny fananatsika ny safidy ahafantatra ny tsara sy ny ratsy io taotro ny tsara an'izay miaina dia zao ozy izy Andriamanitra sakany ny azonaina dia voasakana ny azonaina dia lasa miaina ivelan'ny sa ny olombelona dia zay na tonga ny plany mpamonjena tsy maintsy tanteraka eo amin'ny fiainan'ny olona mba hanavotan'Andriamanitra ny olona ao anaty fandinganana fa mba hahafahan'ny olona mandova fiainana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ao vetsika lay teny nitoerina ny tsy maintsy tonga nofo dia zao nraisiny devoly le fahefan'ny Adama le fahefana tao amin'ny Adama sy le fifehezana zay le hoe mpanompon'izay ekenao ianao zay moa tonga amin'ny Paoly ny teny tsy fantatrareo fa raha manolo teny ho mpanompo ianareo izy izy dia mpanompon'izay ekenareo nareo nao amin'ny ota ho amin'ny fahafatesana ozy izy nao amin'ny fahamarinana ho amin'ny fiainana ny apôstôly Paoly ny teny an'izany midika fa le fakatoavana ianao manaiky anota dia ao ambany fahefan'ny fahafatesana ny safidinao no toetra ao ambany fahafatesana isika raha hanompo amin'ny fahamarinana dia safidysika eo ambany fahefan'ny fiainana noho izany zavatra mitranga dia tsotra rehefa nraisiny devoly le fahefana navery aza ny voninany no ny avinavina dia naka le fahefana avy amin'ny Adama izy amin'ny takalonota zay namitana ny Adama ny nazahoany an'izany dia zay nahatonga ny anjely le anjely ange de le anjely ny enjera vokatry ny fanoherina tany an-danitra tonga teto tany a lasa nanana fahefana afaka naka ny endriky ny olona dia teo ny nananako fahatsapana tsy fahefan'ireo anjely ny odin'ireo zany fa tao amin'ny Adama nisy fahafahana ny aina mifankahita ara-panahy amin'Andriamanitra sy miverina hita maso maha olona ihany koa dia zay no natonga ny devoly lasa afaka naka ny endriky ny olona nanambady ny zanaky ny olona vokatry ny fahefana avy amin'ny Adama halleloia dia lasa niseho vatana izy niaraka tamin'ny zanak'olombelona dia niteraka n'le atao hoe révélime matsangano taninao rao mazava aminao tsara ny zavatra mitranga dia ozy izy dia misy fanontaniana koa mipetraka hoe pastera ka le izy kosa ny Jesosy Kristy tsy nafony ny rainy zany tsy nandao an' Jesosy mihitsy ny rainy tsy possible zany fa ahoana miseholy azo azavaina ave fa Andriamanitra tsy mandao ny zanany zany dia ho azavaiko aminao fa tena nandao an' Jesosy ny ray teo amin'ny azo fijaliana satria rehefa natao teo amin'i Jesosy ny fahotan'ny olona ny condamnena no ny otatsika izy dia zay no natonga azy izy mihitsy ny azo Eli lama sabakitany zany hoe raiko nahoana ny nandao ahy ianao tena nilozany ray Jesosy rehefa nitondra ny fahotantsika izy rehefa natao tao aminy otatsika dia nilozany ray teo amin'ny toeranao Jesosy dia zay no mahatonga dia maninona ara mahatonga an'Andriamanitra malefaka amin'ny famindram-po eo amin'ny fiainany eo amin'ny fiainako nefa Jesosy aza zany nilozany raha teo amin'ny azo fijaliana izy niodinana mahatonga le famindram-po eo amin'ny fiainanao satria mananantoka famindram-po ahafahana miverina amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy le condamnation niantra teo amin'i Jesosy dia mafilavitra no ny herin'ny fiodinanao mitambatra ny antony dia tsotra rehefa izy ny condamné ka amin'ny alalany le fiovana takinao eo anatren'Andriamanitra dia voasaro mahatratranao ny famindram-pon'Andriamanitra ahafahanao miverina sy ahafahanao mijoro eo anatren'Andriamanitra amin'ny alalany taotsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny asa fisoloana vitan'i Jesosy roa arivo taona lasa teo amin'ny azo fijaliana halleloia dia zay no mahatonga an'le dingany voninahitra manomboka ame mitombo hatrany hatrany hitanareo dingany voninahitra tokony isy ny fiangonana amin'izao andro faran'izao dia tokony ho tsara lavitra no nanomboan'ny fiangonana voalohany satria raha mandinikytsika ny tantaram-piainan'ny fiangonana dia misy foana ny fitombona manakaiky ny fisehoan'Andriamanitra mandra-pahatonga ny fotoana ahitantsika azy tanareo zay mahatonga ny Jesosy ny teny aoko tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahana ianareo zay ny an-danitra azo atao mitateraka mahatonga Jesosy miteny aoko tanteraka fa hoana nisy olona endriky ny fahatanterahana ny fanekena ho an'olo tena tsara hitaratra an' Jesosy tompo ny tanjo ny filazantsara tsy hoe ny aina ao anaty fahatanterahana isitraka ny fahasoavan'Andriamanitra fotsiny
fa ny ahatonga amin'ny fahasoavan'andriamanitra azo aina amin'ny fanekena ho atsafidy iaina ny fahatanterahany. Baiboly dia milaza aoko tanteraka ianareo miresaka momba an'izy Jesosy, miresaka momba antsika izy. Ny fahatanterahana dia zavatra takian'Andriamanitra, anana ny zanak'Andriamanitra, satria ao anatin'ny fahatanterahana ny mahazo aina ny herin'Andriamanitra anotrina antsika. Dia hozy izy ny Baiboly amin'ny fotoana iverenana dia ho tahaka azy sika. Ataoko ity ny antony fandraisana dia fanomanana antsika anan'izay endrim-piovana anahaka azay. Programmen'Andriamanitra mialohan'ny fotoana ny ananantsika an'izay endrim-piovana izay amin'ny fanatanterantsika fanekena ara-piombonana iombona amin'ny nofony sy sotro ny rano. Iny efa lazainy Jesosy hoe raha mihinana nofoko sy misotro ny rako ianareo dia manana ny fiainako ao anatinareo ary za anangana anareo amin'ny andro farany. Misy ifandraisany amin'ny ananganana anao ny fihinananao, le fitehirizana n'le fiainana tsy hoe akory manana joe fotsiny ianao ao anaty, fa le herin'Andriamanitra mihitsy ny tian'Andriamanitra aseho hita maso anova nyity mety loha ity hitafony tsy fahalovana amin'ny alalan'ny fihinanana sy fisotroana ny kapoaka sy mofo. Ao aitsika izay révélation zay le endriky ny transformation iomanina mialohan'ny fotoana iverenany. Dia hozy izy ny Baiboly amin'ny bokin'ny Jaona voalohany, araha iseho izy dia ho tahaka azy sika. Ahoana tsika no ho tahaka azy? Satria manana ny nofony. Tsika iny izao tsy manomboka amin'ny vovoka ntsony, manomboka amin'ny nofotry Jesosy tsika. Tsika tsy manomboka ntsony amin'ilay akora voalohany fa miditra amin'ilay akora faharoa. Andriamanitra manova akora ny mariky ny fahatsiarovana tiano apetraka ao anatin'ny fandraisana, satria ilay vovoka ody vovoka zay no lazain'Andriamanitra, fa le endrika vaovao nofotry Jesosy ny dikan'izay. Ohatra ny Adama, Eva iseho amin'ny Adama amin'ny fiangonana amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Vao tonga Eva ny tantanan'Andriamanitra dia hozy izy Adama vao mifoha taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko. Fa ianao raha ho ampakarina tsy taolana ntsony, tsy tsisy taolana akory, tsy taolana nahitany Adama faharoa anao, fa nofo avy amin'ny nofoko ity ary raha avy amin'ny rako. Marety ao an'Andriamanitra. Hitanareo misy karazana fivoarana petrak'Andriamanitra ara-pitariana sy fanambarana maneho mazava ny programan'Andriamanitra ho an'ny fiangonany ny andro farany. Ahoana ary? Inona ny antony lehibe indrindra? Mampirisika an'Andriamanitra manaitra antsika hiroso ao anatin'izany fahamarinan'izany. Sotra le izy. Teteny aminao fanzavatra goavana be sady mendrika indrindra ao anatin'ny fanompona dia ny fahatsapan'ny fiangonana ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra azy. Ny révélation faratapony indrindra mitahiry ny atao hoe fanolora tena tsara, fijoroana amin'ny fahamendrehana, fiainana feno fatahorana an'Andriamanitra, fandianana ao anaty lalany fankasitranaandriamanitra amin'izao ny faran'izao dia ny fananana ho fahatsapana ny alehiben'ny révélation ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy hoe fantatra ho fotsiny le fitiavana fa iainanao le fitiavana mba hahaizanao mity an'Andriamanitra. Namorain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tamin'ny voalohany zanak'Israely nanamboatra fiangonana faran'izay tsara indrindra tao Jerosalema, ilay temple an'i Solomon. Solomon nampanjaka ny nanorina azy, volamena mirehitra be, tena faran'izay kanto areharehan'ny jiosy mihitsy io toerana io hoe Andriamanitra ny naniraka ny mpanjakany anangana tempoly hivavahana amin'Andriamanitra. Fa isaky ny so manifeste ny présence ao amin'ilay toerana, tsy omby loatra ilay toerana dia tsy tafiditra foana mpisorona. Efa nizaraiko izay tao anatin'ny sekoly, tsy tafiditra mpisorona satria rehefa feno herin'Andriamanitra ny toerana dia tsy azo hidirana, tsy tafiditra anao ny asa fisoroana mpisorona, feno loatra le hery eo amin'ilay toerana. Dia ozy izy Andriamanitra amin'io efa misaina toerana mety aminy. Tsika eny ny fiangonan'Andriamanitra misy fivoarana be dia be, dia hiagaina mpahitana hoe ny Voninahitr'ity trano ity ozy izy tsika boky Agay toko faharoa trano efa rava. Halleloia. Tamin'izany ny reharehan'ny Israely dia hoe normal kosa Andriamanitra raha ato anatin'ity trano ity voafaritra ao anatin'ilay fomba fijery nametrahana lay atao hoe akanton'ny toerany tamaso, décoration
ny karazan-javatra be dehibe zay miretsy mahafinaritra ety ivelany nametrahana ny alehibe sy asarobidiny atao hoe dingana ra-pahatsarana misy ny fiangonan'Andriamanitra satria tamin'izany ny fiangonana tsy olona fa trano dia zao na ny olona avy any Etopia azy ohatra le tantapy etopianina andeha hivavaka ho any Jerosalema nefa amina rivona kilometatra maromaro no andehanana dia vonona izy ny andeha hifily sy hoe déplacé mialany amin'izay toerana misy azy ho any Jerosalema hivavaka amin'Andriamanitra azonao reo ve le fipetraka le izy satria misy etaetan'Andriamanitra ao anatin'le olona mandray lazany zany atao hoe tempolon'Andriamanitra zany hoe ao ihany misy an'Andriamanitra tsy tanaizanaiza ny Andriamanitra jios ao ihany dia resy lahatra ny olona andeha hitady an'Andriamanitra amin'izany toerana zany mamiratra le toerana feno safira diamant nrehetrarehetra ao anatin'ny voatonga zany ao dia ohatrany hoe endriky ny lanitra kely hita maso zany le izy ny décoration sy ny sisa dia ozy izy Andriamanitra efa rava io tempolo io rava ny tempolon'ny Solomona ohatry ny ravoravo tanina zany ny jiosy mieritreritra tsy misaina hoe lozan'Andriamanitra tsika satria zay tsara nampananganana ny Solomona mpanjaka ty rava dia nahoana ny fiainantsika zay moa tonga andrareo tonga eo amin'le rindrina efa rava le tempolo dia mbola eo daholo zareo dia mivavaka eo izy dia mitaraina eo satria eo le toerana mbola misy teny fikasana hatramin'ny voalohany nieritreretiny sainy fa tsy maintsy henon'Andriamanitra azy diso révélation ny jiosy tsy mahafantatra ntsony izy hoe aiza ny fanambarana marina afahany misitraka ny fisehoan'Andriamanitra halleloia fa hiditra amin'izay tsika rehefa avy eo fa misy fampatsivana kely melohan'ny fotoana hidirantsika ao anatin'izay famarinan'izay anehoana ny fimbonina amin'Andriamanitra androany maraina ny fanambarana Agay toko faharoa andiny fasivo ary ny voninahitry ity trano ity any am-parany dia ho lehibe noho ny tany aloha ho Jehovah tompony maro ary eto amin'ity fitoerany ity no anomezako fiadanana ho Jehovah tompony maro inona ny tiany tompo ho tenenina rehefa rava ny tempolon'ny Solomona dia teaneo Andriamanitra fa ndigna ny voninahitra dia tsy faritana intsony amin'ny fahatsarana ivelany dia mafa ny image ao anatin'ny sainy jiosy Andriamanitra tsy hoe rehefa rava le trano volamena tsy hoe rehefa tsy hita ntsony le diamant tsy hoe rehefa tsy ntsony lefa mirapiratana ohatry ny any an-danitra hita maso dia zay no midika fa lozan'ny voninahitra nareo fotsy izy le tena voninahitra tsy tao amin'le trano tsara tare hita maso tsy endrika ivelany le izy fa any am-parany le dingana misy an'le voninahitra dia tsara lavitra no le tany amboalohany nieritreretinareo fa mety be zay no mahatonga antsika tsy miezaka halleloia miseho amin'ny fahatsarany ivelany fa mamboatra tsara ny ao anaty mba hahafahantsika mitovy vision amin'Andriamanitra ny vision amin'ny fahalebiaza amin'ny voninahitra dia aseho amin'ny fatra ny fiaretana satria ozy izy ao amin'ny fahateram-baovao Romana toko 7:20 ozy izy raha zanaka dia mpandovan'Andriamanitra pirailova amin'ny Kristy koa raha miaritra aminy ianao dia hiara manam-boninahitra aminy koa fiaretana zany vokatry ny fanahy tanareo amin'izay le izy zany hoe nydinga ny voninahitra sy ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny fiangonana dia mifamatotra amin'ny fiainam-panahy lalina ao anaty hifandraisany amin'Andriamanitra zany hoe tsy le isika maika no ampiasainy tety ivelany fa eo Andriamanitra fa isika manaiky esany mba hahafahany voninahiny mahazo ainy eo amin'ny fiainantsika halleloia misy fisehoana anankiroa maneho sy mamaritra ny fahafahantsika miaina ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ao ambokiny Jona toko 4:20 dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia ozy izy Jesosy hoe zangataka amin'ray ary izy amenareo mpananatra hafa mba aminareo mandrakariva dia ny fanahy ny fahamarinana zay tsy azo n'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany io na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria ao anatinareo izy eo aminareo izy sy ao anatinareo amin'izao Andriamanitra eto amintsika izy sy ao anatintsika double portion tamin'ny androny jiosy tsy misy le Andriamanitra ao anaty fa le Andriamanitra eo no misy fandroany tamin'ny alalan'i Jesosy misy le Andriamanitra ao anaty sy ny mahaeo azy an'Andriamanitra tsy afaka misaraka ireo hoe Andriamanitra eo sy Andriamanitra ao tsy afa misaraka ireo zay no mahatonga antsika mila manetry tena manantona an'Andriamanitra eo fa miombona amin'Andriamanitra ao
mizavatra tsy azontsika ve mizavatra azonareo ve zavatra zaraiko averiko indray zay ny antony mahatonga atsika mila mivondrona ny zanak'Andriamanitra manantona an'Andriamanitra satria eo izy ary miombona amin'Andriamanitra satria mahatsapa fa ao izy ato anatintsika ao dia hoana fisehon'ny pasteur tsotra le izy zay no mahatonga amin'ny boky Hébreux 12:20 milaza aoka ozy izy tsika tsy ahafo ny fiarahantsika miangona assemblée tahaka ny fanaon'ny sasany satria ny firehetana ao anaty fiangonana dia tsy mitovy amin'ilay firehetanao manokana ny an-trano ohatra zao miaraka eto zao tsika maheno tenin'Andriamanitra dia miseho manifeste Andriamanitra satria ny endriky ny fanajana an'Andriamanitra ianao miseho déplacé manantona azy ao anaty assemblée fa la endrika ahafahanao mampisongadina kokoa ny fifandraisana sy ny fiombonana misy eo aminao sisy dia ny fitokananao any an-trano anananao firaisana aminy na eo amin'ny fiainam-piankonanao manokana zany na ho anao rery rehefa lohan'ny atory koa avetsika zany hoe aseho amin'ny alalan'ny teny mpandresen-dahatra omen'Andriamanitra maniraka tsika andohalika sy hivavaka oka ny fivavaka sika tsy fototra amin'ny zavatra ilaina fa faneom-piankinana amin'ny alalan'ny fifankahitantsika amin'Andriamanitra fa ainy atao ny zavatra rehetra nandray tsika raha mbola taraiky eo amin'ilay dingana mametraka an'Andriamanitra ho toy ny tsy mahita dia hiezaka tsika mitanisa fa sao tsy fantatr'Andriamanitra ny manjoantsika nefa ny zavatra rehetra hitan'Andriamanitra ary zavatra rehetra fantatr'Andriamanitra fa rehefa manomboka manakina amin'Andriamanitra ianao dia nisokatra kokoa ny ao anatinao resy ny fitiavany halleloia satria mahalala fa ny fisiny fanoherana rehetra misy eo amin'ny fiainanao tsy hoe tsy hitany ianao fa tiany ianao aneo amin'ny fomba tsotra ao anaty vavaka tia tombo tonga hiankina aminao tsy marety eka hoan'Andriamanitra halleloia halleloia Andriamanitra efa nisaina anao antsika hoenina hofonenany feony foko hoanao mba ho zava-drehetra amiko ianao dinio lalina ny foko tonga feony foko hoanao mba ho zava-drehetra amiko ianao dinio lalina ny foko tonga funenana funenana izay rehetra tao anome lalana ho atombo fitoerana halleluia arak'izay re enonareo amizay enoy amizay hitanareo fa maninontsika fa maninona misy hoe tefeo ny foko hitoeranao nandray tsy tsapako ny lanja ny fisinao mihoatra noho ny fisiny zay zavatra ilaiko ka tadiaviko aminao nisy fotoana adiniko ny fahafenoa ny fisinao mihoatra lavitra noho ny fahabangana ilaiko amin'izay mahaporitra rehefa mifankahita ny olona amin'ny fahafenoan'Andriamanitra dia memaivana ny ao anatin'ny olona mitsahatra ao amin'Andriamanitra manomboka voafafa ao anatinao lanja ny tafiotra fa manandanja eo amin'ny fiainanao
fisiny jesosy eo atsambo kely raha nitafiotra mpanjininao ikorotanao oatra mipetera ianao satria tsy any amin'ny tafiotra mihitsy ianao no ilavontsy fisy tonga anafika anao io jereo tafiotra fo azy fotsiny jesosy hitsangana ny fifantohana tsy any amin'ny ady fa ny fifantohana any amin'Andriamanitra tsy mare tiaka fa hoana re inona ny zavatra ny sariny jesosy ny sain'ny mpianany ao Matteo toko 2:17 ka hatramin'ny 2:20 Matteo toko 2:17 ka hatramin'ny 2:20 ny fankasitran'Andriamanitra dia teraka avy amin'ny fanambarana marina ny amin'ny Jesosy. Averiko ny fankasitran'Andriamanitra dia teraka avy amin'ny fanambarana marina ny révélation tena izy ny amin'ny Jesosy Kristy. Ny fahamarinana dia teteny aminao ny tena fahamarinana tsy miankina amin'izay fanambarana voarain'ny hafa, tsy ny fiainonao izay zavatra lazain'ny hafa momba ny Jesosy, fa ny fanananao fanambarana manokana amin'izay fomba ny nanambarany an'izany, nanambarany ny tenany taminao. Averiko ny marina tsy misy idirany amin'izay filazan'ny hafa ny momba an'Andriamanitra, fa ny hoe ianao tena mahalala an'Andriamanitra marina. Inona ny lazainao momba an'i Jesosy? Zay ny fanontaniana mipetraka eto. Ny olona rehetra samy manana an'izay fomba fanambarany momba azy daholo. Be dia be milaza fa mpaminany izy, be dia be milaza fa izy dia olombelona ihany fa misongadina noho ny olona rehetra. Izy ho fenanao Jesosy. Any le problème. Tsika rehefa ndray communion dia vesatry ny communion hoanitsika dia misy ifandraisana amin'ny révélation sy fanambarana mihafa no ambadika le communion hoanitsika. Isaky mihina sy misotro nareo izy dia manambara révélation, nafatesako mandra-piafina. Noho izany ma-communion tsy zavatra hoanina fa ny révélation hinananao azy. Ny appétit an'le communion dia ny révélation. Tsy mahazo aina ny fananao raha tsy misy fanambarana ao anatin'ny zavatra hoaninao. Anao seho lesy ho Jesosy tamin'izay mpiara-dia taminy, rehefa niara-ny sakafo taminy ireo olona miara-ny sakafo amin'ny isan'andro, ry Jauna zany miankinankiny eo an-tratrany. Misy miara-matory amin'ny Jesosy koa ireo mpianan'ireo hoe tena eo dao dia atory daholo dia izay akaiky ny tompo androany. Fa ny mahagaga dia zao ry zareo miaraka amin'ny tompo isan'andro fa tsisy mahalala azy. Possible ianao zany miaraka amin'ny Jesosy isan'andro tonga eto isaky ny zoma fa tsy tena mbola fo tsara mahalala an'Andriamanitra. Possible. Eritrereto Jesosy niaraka tamin'ireo isan'andro, iny izy 12 mandeha ambiance indray hoaizy andray mahita miracle isan'andro. Andray mandeha Jesosy arivariva ny ary dia mpanoteny misy zavatra lazain'ny olona momba anahy. Sasa miteny hoe Jeremia, sasa miteny hoe Isaia, sasa miteny ihany fa nareo mba miteny anao izy tsisy namalina na petera rerina nangatany. Za tompoko manana kola zay no sy petera rerina fantatra. Fizy rehetrarehetra ireo zany dia mandeha miaraka amin'ny Jesosy migorimbarimba fotsiny dia mahita fahagagany dia manana tsisy révélation ifandraisany mihitsiny ny amin'ny fahalalana an'izay Jesosy, ilay Jesosy izay niaraka taminy. Mionona fotsiny zareo amin'ny fiseho-pamantarana, mionona koa amin'ny feo reny momba ny Jesosy. Mety nisy olona tany hoe maître anareo anie Jeremia any io e, dia ny sasany zany miaraka amin'ireo enjana ranga ny fanataon'ny Jeremia. Hitanareo rehefa mionona ianao amin'izay zavatra renao any amin'ny internet, mionona ianao amin'izay fampianarana raisina etseroa dia tsy alala marina an'Andriamanitra ianao fa ionona fotsiny amin'ny fanambarana izay lazan'ny hafa azy nefa tsy voatery ho marina. Ny fahamarinana dia miafina ao ambadiky ny fitorahanao eo an-tongotry ny tompo andrenesanao ny marina momba azy. Rehefa zaka ny révélation ianao tsy manko manifestation zany, tsy mare tiaka ho ana, tsy banga amin'ny fietsehan'Andriamanitra zany mandrakizay. Ny fanambarana momba an'i Jesosy fantatrao dia tsy misy ifandraisany mihitsy amin'izay filazany manodidina, fa ianao no mila mandroso amin'izany. Amen sa tsy amen?
ary ny fanambarana amin'Andriamanitra dia tsy misy idirany mihitsy amin'izay filazan'ny hafa ny aminy. Aza vela izy akasika amin'ny finoanao izay filazan'ny hafa momba azy. Ninona filazany ireny mifantoy ianao amin'izay lazain'Andriamanitra taminao. Raha misy mizara miteny fampianarana toy ny marina izany kanefa tsy tanteraka ao amin'izay tena lazain'Andriamanitra dia tandremo so amitaka anao satria ny zavatra anankiray izay ekenao dia maritra ny fiafaranao sy no avinao ray manontolo. Zadino fa misy ny saina mamaritra ny fahamarinana amin'izay fomba fijery fotsiny hitarafanao ny zavatra misy amin'ny maha-olombelona fa tsy ara-panala izy, tsy ara-panala izy. Misy zavatra zany renao ohatran'izao dia manazava le olona efa natao amin'ny Kristy io dia efa natao amin'ny Eli ihany, efa ohatr'izay le izy. Dia eo anao zany izy no Eli, izy no anina, izy no ary dia anaraka ianao hoe amen, tena zany tokoa, tena any ivelana. Jesosy amin'io mampianatra foana isan'andro fa Jesosy tsy miresaka momba azy mihitsy aloha tamin'ny voalohany. Ianao zany manaraka an'io dia mihaino manao amenina fotsiny fa le tena fototry ny fahamarinana sy le révélation tena hoe mitondra fahasambarana ao anatin'ny olona. Tsy ny fahitan'ny olona hoe manao asa mahagaga izy, tsy ny fahazahoan'ny olona valim-bavaka. Averiko tsara zany be dia be ny kristianina tavelatra eo amin'ny Jesosy valim-bavaka, Jesosy mpanasitrana, Jesosy zay fotsiny, fa le tena lalina momba ny Jesosy ahafahany miombona aminy tsy ao anatiny. Zay no mahatonga le fiainana mandrakizay tsy voazony satria lanja ny famonjena sy ny mission an' Jesosy namaivaninao fa ianao fotsiny eo amin'ny nofo ny tianao ahitana an'Andriamanitra. Betsaka ary havana ny kristianina tavela eo amin'ny nofo ny fifandraisany amin'Andriamanitra fa tsy lalina ra-panahy. Betsaka zany. Zay no mahatonga baiboly miteny misy fanovatsaina tsy maintsy ananana aoriana amin'ny fanoloran-tena miova amin'ny fanavozana ny saina ahalalanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe ny sitrapon'Andriamanitra tsy miaraka amin'ilay saina tranainy miatika ny teny fa ao anatin'ilay saina manaiky avozy ny fanahy masina andray révélation avy amin'ny teny. Ao mila tonga midingana anankiray tsika tsy miankina amin'izay lazain'ny olona fa manana fijery sy fahalalana ny amin'Andriamanitra izay anambarany tenany mba hahafahanao mamantatra no maha izy azy an'Andriamanitra. Maro amin'ny olona ny tafiditra ao anaty fampianaran-diso tsy tena miorona amin'ny fanambarana marina ny amin'i Jesosy tsony. Tamin'i Jesosy nanontany dia zavatra nahavariana dia zao mpianany nanontaniany ozy izy hoe fa nareo kosa inona ny lazainareo momba anahako. Aloha rahantsika mihitsy le Matthieu Matthieu 5:20 vetivety, Matthieu 5:20 mandiny fa 7:70. Dia hoy Jesosy andiny 4:20 dia ireo tao andiny 7:30 ary rehefa tonga tany amin'ny faritany Kaisarea Filipo Jesosy dia nanontany mpianana izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa na hoe inona le filazan'ny olona momba. Dia hoy zareo ny sasany Jaona mpanao batisa, ny sasany Eli ary ny sasany Jeremia. Filazan'ny olona io Jeremia zany hoe zareo reo zany mpianan'ireo zany manontany ny olona ihany hoe veriny zay fanontaniana zay zany napetraka ireo tany amin'ny olona matoa ny andro ny tenin'i Jesosy fotsiny hoe lazain'ny olona iza moa ako vo nilatsaka le sujet namaly doly amin'izay Jaona mpanao batisa hony Eli Jeremia ny anankiray ampaminareo Jesosy taminy fa inareo kosa manao ao izy. Ny filazan'ny olona zay fa le version nareo amin'izay zao misy etapy anankiroa zany ny filazan'ny olona aloha nanontaniany Jesosy voalohany vao niditra lalindalako koa izy ny filazanareo. Tena maly tsy manam-peteraka ianao hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Tena maly Jesosy ka anao tamin'ny sambatra ianao ry Petera Simona Barjona fa tsy nofa mandranona aneo anao zany fa ndraiky izay ny an-danitra. Inona kay ny mahatonga an'i Jesosy ny teny an'izany? Jesosy eto nanontany ny fahamarinana tamin'ny mpianana hoe iza ny filazanareo momba. Dia ozy izy Petera ianao Jesosy voavaly le valiny marina zany hoe le révélation exacte le hoe fanambarana marina momba ny tompo. Dia zao hoy Jesosy sambatra ianao ny fahasambaranao ry Petera tsy taminao le nahazo azan-drano be dia be iny zay le fetakilizy misy karazana fahasambarana zay mameno mihoatra noho ny fahasambarana rehetra ao anaty communion. Jesosy tsy niteny hoe iza no isainanareo ao an-tsainareo iza fa iza no fanambarana lazao hoe iza aminareo lazao tian'Andriamanitra horele izy tsy ny any an-tsain'ny mpianatra fa ny fanambaran'ny mpianatra. Dia ozy Jesosy sambatra ianao ny fahasambaranao tsy amin'ny fanaranao azan-drano be dia be, tsy
tsy ny fahitanao mirakla be dia be hatramin'izay fa teraka ho azy amin'ny fahalalana marina ny amin'izay Andriamanitra tomponao sy ivavahanao. Fantatrao ao izy dia misy fahasambarana zay tena mihoatra lavitra no izay valiny rehetra hitanao tamin'ny fiarahanao tamiko, na ny fahitanao bary ty mihoatra any amboaka nahiratra mbola tsy fahasambarana, na azonao azandrano be dia be mbola tsy fa ty fahasambarana ity mampiavaka anao amin'ny rehetra ny fahalalanao no marina momba tsy marety eka ao n'Andriamanitra. Hozy Jesosy tsy mbola fahasambarana le azandrano be azonao iny, le fotoana sakafoanantsika nanomboky olo tsomy 10 nisy ambony 12 sy biky iny tsy mbola fahasambarana iny. Zany hoe mahatonga ny olona mpanambe fa ory ihany e, ny vola sy ny fitaovana tsy mampifaly zany, trano be vola fiara be tsy mampifaly. Ianao tsy mahalala fa ny fotoana ireny olona ireny manambe mitsiky ny maraina fa ny ranomasiny amin'ny alina nga niaraka nareo. Rehefa tsy mahalala an' Jesosy ianao ninninona nananao dia tsy ho sambatra mandrakizay zanao satria mahatsapa fahabangana foana. Hozy Jesosy ity fahasambarana azonao androany ity ry Petera, fahasambarana tsy andrenesanao fahabangana zany eo amin'ny fiainana tahaka izay zavatra rehetra azonao, fa fahasambarana hitahiry ny fiainanao mandra-piaviko. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Halleloia, halleloia. Ianao ry Simone manana tombony amin'ny olona rehetra ianao, izay nafenina tamin'ny hafa dia nampahitana anao. Halleloia. Ny fahasambarana dia manomboka hatreo amin'ny fotoana anankiray ahalalanao tsara an' Jesosy, fa tsy voatery hoe rehefa makany am-piangonana lava fotsiny ianao. Ny fahalalanao an' Jesosy, rehefa fantatrao tsara Jesosy, tonga eo amin'ny fivoriana ianao tena manampahatsapana hoe eto izy. Tsika zany zao tsy tokatra dia vavaka indray dia mandeha gona fotsiny ianao, fa renao mihitsy ny eo anatin'ny fonao hoe iona amin'ny tompo ianao, iombona aminy zany atao fifohazam-panahy. Ny fifohazam-panahy dia ny etsika ao zany hoe ny action anao toana ny révélation ao anatinao. Misy antony daholo ny zavatra rehetra ataonao, tsy hoe rehefa afaka dia mandeha fa rehefa tsy afaka dia olona tsy mifo zany olona zany, miandro ny fotoana hafahana izy no any amin'ny fivoriana. Fifohazam-panahy Andriamanitra tsy mampahita tory ao anatinao raha tsy manana communion aminy. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Zany mahatonga mivavaky Paoly, mivavaky ny olona mifo dia mandoalika mahatonga ny afo feno Andriamanitra. Izy ny apôstôly Paoly, vavaka hozy izy ny apôstôly Paoly mba hamenonanareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. En plénitude hozy izy ny frantsay, zany hoe tena le hipoka Andriamanitra ianao. Rehefa hipoka Andriamanitra ianao, lasa hirika ahafahan'Andriamanitra miasa ny mombanao ray amanontolo. Halleloia. Tsy ianao no manetsika an'ilay izy fa Andriamanitra ny miasa ho azy. Zay le fitobahan'ny hery mihoatra, atateraka zavatra mihoatra no izay angatanao severinao miasa ao anatinao amin'ny alalan'ny fananana ho antoka ny révélation miafinao ambadiky ny communion. Tsika eny mila mandresy ny tenantsika isan'andro, mampandresy atsafidiny ao anatsika mba ho fenon'Andriamanitra. Nandray misy olana kely eo aminao, misy une partie amin'ny vatanao tia ny devoly hijoroana fa anazy. Ary io no mamaritra na amin'ny fiainam-panahinao sy azonanao satria eo amin'ny nofo ny anjonony ianao. Mety maso le izy, mety tanana mpagalanganatra le izy, misy vava mampiresaka le izy, mety fopaka ala le izy. Inona le tova? Fa fezo. Azandrasana hoe fanamasina raha tena tsy miasa mihitsy fa maninona reny mbola drororo. Safidy sika ianao ahilika eo ny fanamasina. Fa va tsara tengatao fanamasina. Fa rehefa tena tian'Andriamanitra ianao dia omen'Andriamanitra fo mankahaloto zany, tonga dia ny fonao mihitsy namboarin'Andriamanitra. Zay dia mahatonga ny problema rehetra, tsy any amin'ny tanana zatra mitsotra foana, tsy any amin'ny maso zatra mierikerika, fa any amin'ny fo tsy tena natolotra ao an'Andriamanitra zato isan-jato. Fa rehefa azon'i Jesosy ny fonao dia azon'ny fenona ny mombanao ray manontolo, satria isy bitsika eo ivoanao iteny hoe tia ny lalina kandiana. Isy zavatra ao anatinao ao anomenao fomba fiainana mifanohitra amin'izay mahazatra anao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa izay ny zavatra mitranga, tsy hainao maiky ny mizara be dia be ny olona orgueilleux be mihitsy. Za tsy te hiaino zany toriteny zany, za mahay noho izany. Marina mety mahay ianao fa 4% amin'izany. Le fait ianao manao an'izay toetra izay fotsiny dia efa tsy ao anatinao sady, tsy ao anatinao sady ny fahafahana afaka hiaina izay zavatra fantatrao. Te hizara fahalalana fotsiny ianao satria te ho sy tara ihany, kanefa tara be
eo mason'Andriamanitra. Ny fanompona tompoko tsy étalage de connaissance biblique no ilaina fa fanompona fampanekena ao anaty ho resin'ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro. Misy fotoana maharary ianao enonao mihitsy hoe voakasika any amin'ny ainao satria zavatra takian'Andriamanitra aminao zavatra tsy voatery afinaritra anao mandana mitomany rery fa tsy maninona. Raha ranomasom-piovana akasitran'Andriamanitra, raha ranomasom-pipikirana amin'ny ota mo lavitra ny afo ny kitay. Tadio tsara fa amin'ny fotoana anankirehtsika mety ho diso. Inona ny ilain'Andriamanitra? Ny fotsika ho mpiakohaka marina. Ny fo mpiakohaka marina itsin'Andriamanitra foana ao anatin'izany. Raha misy fanitsiana tokony ho ampitaina dia tovy ampitiavana. Ny fonao mihitsy ny renao hoe fitiavana zany mahatonga vavako misokatra zany. Fa raha vao tsy fitiavana manokatra ny vavanao fa misy antony hafa, tonga dia raisinao hoe ianao mihitsy ny teanitsy na te hoe mba mahafantatra marina kely dia daka misy zavatra kely any anaty any manokatra n'ity vavy ity. Tsisy miovy zany eo na ray ary. Milelalehilahy eo fa ny énergie fotsiny very fa tsisy impact any fiainan'ny olona na ray ary. Ny fompiakohaka marina tsy eo amin'ny toroteny na fiankofany ianao manipy zavatra cible olona. Alohan'ny olona azoazo any rehefa mampiasa anao Andriamanitra. Fa zavelisy olona anankiray izay sary eo anatin'ny sainao izy no asianao mafy. Tsy fampitana nafatra akolaka ny toroteny fa fiainana anao ampitaina mba novany hafa samy atsiaro ny toerany sy ny misy azy tsirairay avy amin'izay tokony hijoroana eo anatren'Andriamanitra. Tsy maharety aka ao an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Rehefa mahalala an' Jesosy marina ianao dia manomboka tonga ao anatin'ny fonao ny fahafantarana ny fomba fiasany. Asehony ianao anaty fanambarana ny fomba fijoron'Andriamanitra hiatika zavatra anankiray. Halleluja. Tena mitsotra aminareo fa zavatra toriko za koa asiny arakaraky ny androtsoko ny pisen'Andriamanitra hoe ty ny fahy an'ity, ty ny fahy an'izao so zao. Tsy mety zao satria nitanjoko aminao tsy ianao ampahafantatra ny olona ny zavatra tsy mety ataony fa le fiainana miampita amin'ny alalan'ny fonao azoko ampiasaina ampitiavana. Tsy possible zany fanasanana zany raha tsy honenany marary aloha ianao. Fonenany tadiavina ary Jesosy honenany marary, honenany fahorian'ny olona vao tanteraka ny délivrance. Zay le fiovam-po vao fanovam-piainana. Ara-panahy ny révélation dia hozy izy ny baiboly ny ray manambara ny zanaka ka raha tsy Andriamanitra no maneho ny zanaka dia tsy fantatrao mandrakizay ny zanaka. Jaona 4:5-7. Halleluja. Jesosy any teny an'izany. Tsisy mahafantatra ny zanaka raha tsy ny ray mampahafantatra azy. Dasany hoe mekohatrinareo tsy misy olona mahay manantona aho Jesosy raha tsy nitao amin'ny ray izay naniraka ary zaho hanangana azy amin'ny andro farany. Tsisy afaka manantona an' Jesosy raha tsy ny ray no mitarika makao amin'i Jesosy. Jaona 4:9 indray ianao indray tsy makazo makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Zany lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Tsy tonga amin'i Jesosy ianao raha tsy nitao amin'ny ray ary tsy afaka anantona ny ray ianao raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Dia zao ny problème. Ny jiosy mba nahalala ny ray ihany fa tsy nahafantatra an'i Jesosy. Mba halalana an'i Jesosy dia ny ray no manambara azy aminao aloha. Kanefa tsy misy makao amin'ny ray indray raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Toy ny fanditra zany ilay izy ohatry ny fanohatra kanefa mifameno tsara. Jesosy miresaka tamin'ny jiosy izay mifikitra tamin'ny testamenta taloha. Mahalala ny ray ny jiosy fa tsy mahay miara-miaina amin'ny ray. Fieritreretany ray dia ray mitondra kanota be foana, masika be foana. Ohatrany hoe tsisy famindram-po zany Andriamanitra. Fa Andriamanitra nefa amin'io te hampiombona ny jiosy, te hiombona amin'ny jiosy izy amin'ny alalan'ny fanomezana an' Jesosy
saingy izy ireo tsy netinino sy nandray an' jesosy satria tsy sokatra raha-panambarana hatramin'ny farany sainy fa mbola tsy tonga ny fanahy mpafantatra azy na nydray ampafantatra azy zany fahamarinana zany fantatrareo ao amin'ny fanahy ny fimbonany ray sy ny zanaka misy fotoana ny fanamasina maneho ny ray ary misy fotoana ny fanamasina maneho an' jesosy ary fahafenoan'ny fisian'andriamanitra matelo izay ray azy dia tsy azo sarahana mandrakizay mitiafa mafy be ao an'andriamanitra zao ny tombo no any jentilisa ny jentilisa tsy mahalala ny ray satria tsy voafidy fa isika mahalala ny zanaka na ndray ny zanaka tsika jesosy ilay tokana namonjy atsika ho afaka amin'ny fahotana izy ny lasa fantatsika kokoa noho ny ray dia mora tamintsika ny nakany amin'ray satria noentiny zanaka ifankahita amin'ray halleloia rehefa mahalala ny ray ny jiosy fa ny ray nampahalala sy mitondra teo aminy ny zanaka kanefa ny laviny dia zay no mahatonga ny jiosy tsy tafiditra tao anatin'ny programa mpamonjena raha tsy amin'ny fotoana izay alalan'ny zanaka isika mahalala ny zanak'andriamanitra ny zanak'andriamanitra no mitondra antsika ao amin'ny ray ka ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy dia telo izay ray tsy azo sarahana noho izany tsara kokoa aza no mahalala ny zanaka noho ny mahafantatra ny ray satria rehefa mahafantatra ny zanaka ianao tafiditra plano mpamonjena mitretrehitra ny fanamasina manokatra anao alala ny ray amen tonga fanatren'andriamanitra tsika dia zay mahatonga ny jentilisa rehefa mira dia manao dia alala ny raya andray ny ositry ny fanahy jesosy eo izarazara ao zay mombamombanao tia alala ny ray dia zay le tonga avako ny fanatren'andriamanitra ka ny ray no manomentsika ny fanahy afaka alalantsika ny zanaka ary amin'ny alalan'ny zanaka tsika dia afaka makao amin'ny ray zay mahatonga n jesosy tonga dia naneo izy tsy hoe andriamanitra fa rainay zay any an-danitra amen nao ny antsika ijery any jona toko voalohany diny voaloha ka hatramin'ny andiny fahatelo tamin'ny voalohany teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra dia ny teny tonga nofony aranona tamintsika tsetretsetra manomboka amin'ny jona toko voalohany ka hatramin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny dimy efatra ambin'ny folo jona raha oharina amin'ny genesis toko voalohany ny genesis toko voalohany nanambara fotsiny ny fiandohan'ny zavatra rehetra fa ny détail ny zavatra rehetra jona naneo an'ilay izy hitanareo misy ny dingany voninahitra anehoana fotsiny ny fanombohana fa misy ny dingany voninahitra anehoana raha-panambarana ny fanombohana tsisy nalala fa le teniny ny tonga nofo tonga olona raha tsy jona no nampahitana azy ary ny fahazavan'ny zavatra rehetra mialohan'ny fotoana namoron'andriamanitra ny zavatra rehetra manambara ny kristy fa tsy masoandro le fahazavana voalohany tenin'andriamanitra hoe misy sy mazava zany hoe niditra tao amin'ny teniny andriamanitra naneo ny tenany tao anaty fahazavana mba ahafahany mamorona ny zavatra rehetra sy manatsara ny ambiny rehetra ka raha jesosy ny fiandohan'ny zavatra rehetra mevana amin'ny jesosy aloha fahazavana tena ny zavatra rehetra mety tsisy jesosy zany oetsika tongotra tsara ny tanan'izay miaina zay le fivoarany fiangonana misy planin'andriamanitra efa mipetraka io tsika mila miditra ao anatin'le izy tsika nanerin'andriamanitra amin'ny façontsika pourtra devonjeo fa tsy ilaiko ianao fa avelao andriamanitra teny eo amin'le principe mapety azy ny diranao rehefa mety amin'andriamanitra ianao dia amboarin'andriamanitra ety ho anao ny zavatra rehetra satria saika tsy nisy ny zavatra rehetra raha tsy teo izy tsy mare teaka ho any jesosy ataovy mafy tsara ho an'andriamanitra zany mahatonga antsika tsy mampianatra principe tonga anao anakarena tsisy andriamanitra fa ny omboranao amin'andriamanitra mba hananao fo feno arena ny tena arena tsy le firenteny ivelatra ny tempolon'ny solomona fa le voninahitra mbarany fiangonana ny aparany ny fisiany jesosy kristy nananao fiadanana ary atonga anao anna fahatsapana fa mifanfelona mameno ny rehetra ao amin'ny rehetra jesosy avy any nazareta halleloia zany ny voninahitra ny fiangonana ny aparany moizy nitanisan'ny fiandohana fa tsy nilazany teo alohan'ny fiandohana fa jona nanambara ny teo alohan'ny fiandohana ny fisiny teny nanambara ny zavatra rehetra ka natonga an'andriamanitra lasa hita maso natao hoe jesosy kristy tonga nofo ka ny fiandohan'ny tantara ny mosesy fa ny fitohizan'ny tantara sy ny fiafarany jona trany amin'ny apokalypsy moizy nahita ny tany voalohany fa jona nampahitana ny tany faharoa voninahitra ty fiangonany teny aparany dia ho lehibe lavitra noho ny fiandohana i abrahama nahita vision ny fisiny jerosalema vaovao ozy izy nanatena mba hahita trano tsy natao tanana tany anefitra fa ny réalisen'andriamanitra amin'ny vision ny jona le izy hoe izy tany tsy natao tanana omena ny olona orin'izao fiainana zao jerosalema vaovao famorona voalohany teo andriamanitra namorona ny teny dia nisy ny zavatra famorona faharoa any an-danitra no ampidinina tsy mare teka ka lizy a misy resaka tonga dia hoe création eo no eo ary misy indray a homanina dia ampidinina tsy hita amin'ny
famborona faharoa zany tsy hita lisa avy eny an-danitra anao ampidinina de mety tonga sainao fa ahoana ary zany misy dinga amin'ny voninahitra voalohany hidirina midinga ny voninahitra faharoa ianao zany raha olo voninahitra mitombo de manaraka an'izay mouvement n'Andriamanitra zany hoe ny olona mitombo voninahitra de zay olona maharaka anao omega n'Andriamanitra fa tsy mionona fotsiny amin'ny mahalifa azy ny toetra ny olona anankiray tsy afaky niova raha tsy mifankahita amin'ny omega n'Andriamanitra ny olona mahafantatra amin'ny fihafanana renao zany zao eto ambony tany ireharenao fa manana ny zavatra rehetra anamban'ny olona ny toetranao tena tsy ilana azy mihitsy ohatrany hoe fakofako ny antony de ny antony satria ohatrany hoe tsy mahita afa-tsy zao fiainana zao ihany ianao de enao ny orosomantry indrindra ny omega efa milaza fa tsy tany titsony ny tany rehefa tonga amin'ny fotoana itoerantsika any amin'ny mandrak'izay oman'Andriamanitra oantsika tany tsy misy ranomasina isaky mihinana kabô ianao mahita reka ianao tany tranainy zany misy ianao tonga de inona fotsiny fonao iteny hoe tsy tia tany ity nitoerako Andriamanitra inona moa ny sarongotako amin'izao fiainana zao ka tonga arary fo sy akahalany hafa fa iza no alelovany Elipa aminany iza no nanany lolo-po ka natonga azany amin'ireny ranokerity fa zao fotsiny fantatra Eli zay programme itondran'Andriamanitra fa za tsy hanana problème amin'ny abo zany za tsy hanana problème amin'ny Israely zany fa nirana fotsiny anovany Israely an'Andriamanitra napetra ny tao am-pony fa tsy nisy fahakalana tao alahelo any Israely niala tamin'Andriamanitra natonga azo anykerita toy izay Andriamanitra hoe tsy olana fa zao izy tsy ianao no misaina famatsinanao fa mora ho fanotronana ny ny fiainao satria ianao ny problème ianao tsy manaiky ho an'Andriamanitra zay mahatonga anao miaha amin'ny fiainanao mahita omega fa za mionona amin'ny alfa misy fandrosoana ao anatin'ny dinga amin'ny voninahitra amboany ary misy ny fiafarany voninahitra tsara lavitra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra halleloja rehefa tonga any amin'ny omega ianao dingan'Andriamanitra dolo ny fefy rehetra repeterany e nisy fotoana mbola azony samborona tao am-ponjy fandraisam-potsiny tao zay natonga ny zay natonga ny Filipo anao tsy Filipo iza moa le apôstôly anankiray araka tamin'ny Petera le nitapandoha Jakoba sy Petera Jakoba zay natonga ny Jakoba tapadoha sotomona tao am-ponjy atao fa misy dingan'ny fandrosoan'ny voninahitra ambonimbony kokoa natakatra Paoly Silas lanja ny fiakofana ina no tena nitaty fanja teo misy hery tonga ao anatinao tsy matahotra maty tsy anjaranao tsony miahy hoe hofaty ara-pisy hofaty raha voazahery zay ny ao anatinao de iny tiany devoly ararotana fa rehefa foana ao anatinao nitahotra fahafatesana avy aloha hitranga zay hitranga fa misy pe zany mipetraka ao anatinao tonga de tsisy ninina azo ny fahafatesana tao barakainy cancer io fiahiny io matombola ao anatinao amin'ny zavatra tsy vitanao fantatrao fa tsy vitanao le izy rehefa manina ianao manina raha mametraka rehefa apetraka ao aminy anao rehefa mametraka aminy anao de izy ny ametraka an'io ho apetrany io ho soniavany misy dinga amin'ny voninahitra ambony kokoa taitra ry Paoly Silas tsika tsy matao maty zany fa coupe de coupe fa raha mbola tian'Andriamanitra tsy kotafa voakato ndao lesy izy idiran'Andriamanitra vavaka mikohaka tsy nampaninana andry zareo zay toerana fosy izy Andriamanitra fa izy Paoly teo mizongozona ny fandrenan'ny trano voaka tao ry zareo tsy tratra ohatrandry Petera sy Jakoba hoe tsy maintsy any am-ponja ho raisina fa vao mifono mason'ny mpianatra de tafiditra tao midinga amin'ny voninahitra manaraka ahoana ny afahako miaina ny dinga amin'ny voninahitra manaraka fa ngitahitana sy fiombonana amin'Andriamanitra amin'ny faneom-piankinana ao anaty vavaka feno etahitan'Andriamanitra tsy vavaka mitoroka ny hafa fa vavaka mba neo fiankinana amin'Andriamanitra vao mivavaka mpianatra amin'ny asan'ny apôstôly tonga ny anjely namoaka amin'ny Petera Samsona tezitra tany amin'ny Filistina mibata vavady Petera mivoaka midinga amin'ny voninahitra faharoa tsaratsara kokoa voaka ny varavarana tactile ohatran'ny leader price menao anareo vao mijoro fotsiny tonga de misokatra ho azy aiza misy an'izany fahafahana hoe mahita varavarana misokatra ho azy zany misy anjely nanokatra n'le varavarana zany hoe tsy ny force ny Samsona ny ilaina fa ny assistance anokatra varavarana idirana fotsiny fanotrona n'Andriamanitra dinga amin'ny fiangonana manaraka maneho mifaneom-piankinana amin'Andriamanitra mihoatra ao anaty faiblesse le faiblesse tsy hoe ianao mpanota oka zavany resaka tsy hota le izy
fa le faiblesse le fijoroanao hoe tsy mahefa ninninona raha tafasaraka aminao maneho zay faiblesse zay ahatonga anao anao zay akasitrahana mba hahafahana manao zavatra mihoatra no nikajinao ny fononao reto voafeta fa avelao izy setrasetra amin'ny heriny anotrina anao rehefa mety anao hitoetra amin'ny sitrapony halleloia ozy izy Filipo Stefana maty mitraham-bato fa misy dinga voninahitra ambony kokoa dia tsy maintsy zovy ny lalana zay révélation tsy nomena i Stefana nomena ny Filipo satria Filipo teo ambany fanompony Stefana nahita ny fahorian'ny Stefana olo masina olo marina nefa naninona maty mitraham-bato hitany Filipo tsara io Paoly fa mitora-bato alefa dia ozy izy Stefana lasa nandohalika izy tompo tsy vita mihitsy ny asa fitoriana intérêt ho an'ny fitoriana fa tsy tahotra tora-bato aoka hipetraka tsara le motivation ny révélation tsy révélation tereny problème fa révélation misokatra ao anaty problème ho amin'ny tanjona ahafahana manaparitaka ny programme an'Andriamanitra any amin'ny dingana tsara lavitra amen tsy vita mihitsy relingelen'ny fitoram-bato ohatr'izao ny asa fitoriana Andriamanitra ozy izy Filipo fa zao misy dinga voninahitra mbola tsy nahitany Stefana anao fa tiako hiainana le izy dia ahoana le izy nandohalika izy vavaka izy nomena azy le izy mahagaga tsisy Paoly nanjavona zany ao anaty baiboly fa Stefana mety mifanana nanjavona dia hitanareo amin'izay io no nahitako an'le powerny Adama tamin'izy mbola tsy lavo afaka manjavona ny olona dia afaka miseho zay naseho teo amin'ny olona afaka iseho amin'ny rehetra misy zavatra tsy azonao ngamba le izy dia tokony azonareo zay no natonga ny devoly tonga dia afaka naka ny endriky ny olona satria avy amin'ny Adama le izy no niraisina tafiditra tao anatin'le pouvoir men'Andriamanitra ny olona ife ny tany le izy bon tsy hitatsetsatsy fa tafiditra anatin'ny lesona ihany nandroso avereo mandroso fahalalana an'Andriamanitra amin'ny toe-poaraka an'Andriamanitra sy ny fisehoan'Andriamanitra todreo ny tanan'izay miaino farany zavatra anankiray tena ngeza be alohan'ny vavahantsika mahavarian'Andriamanitra dinga ny voninahitra ny parany dia mihoatra noho ny tany aloha ny olona mbola tsy afaka miombona amin'Andriamanitra fa taty aoriana ny olona nomena fahafahana iombona amin'Andriamanitra tritra ny lamba tao amin'ny tempolo eo amin'ny boky Matteo tritra avy any ambony le izy nidina fa tsy tritra avy ety ambany miakatra ary isorin'Andriamanitra fa le tritra tsy hoe nizara roa le lamba ozy izy ny baiboly fa avy any ambony nidina ahoana nahafantarana an'le trasy nety nisy anina kely fotsiny ny azony nahitana an'le izy hoe avy any ambony zay mivolaza ao fa tsy hita hoe any ambony inona any ambany raha tena tonga dia mizara roa tanteraka ianao zany tonga dia misaina an'le izy satria ny baiboly miteny hoe avy any ambony nidina ozy izy boky Matteo midiky fa le izy raha ohatra ka avy any ambany niakatra misy olona nirahana mbola mety misy excuse fa avy any ambony nidina Jesosy mihitsy nitritra amin'izy avy any ambony sa tsy any ambany tsony fa te ambony amin'izay hitanareo eo no manomboka ny fananantsika fahatsapana hoe tsika tonga dia mifanatrika amin'Andriamanitra tsisy elanelana zay ny tiako amitsorana anareo amin'le anankiray zay maty ho anareo tsy olona ny namonjy anareo tsy fahaiza manao ny olombelona sy fanomezana tsotra ao anatin'ny karazana onction azon'Andriamanitra ampiasaina nizaniza mitondra famonjena ho anareo aza pahorian'ny ositra ka hitotototo hividy ariko zay d'ailleurs ao anaty baiboly ny ositra rehefa vidiana tsy avy amin'Andriamanitra aza velan'ny fampianaran'ny diso avily lalana hoe tsy mahazo tsara raha tsy mitape resabola dolodolodolo nefa raha nale mitapetape mitapitapy mandeha kely ry dia connexion makare indray dia connexion ianao afaka manome fa tsy voatery ho connexion tiako ianao a mpanompon'Andriamanitra ianao eo amin'ny fiainako a mananona ianao a manao fanatitra tompo tena ho voninahitra Andriamanitra tsisy tapitape sisy alleloia
fahasoavana nely izy dikany hoe tapia fahasoavana tsy avy amin'ny olona fa avy amin'andriamanitra tsisy mihoatra noho nataon'i jesosy ary ataoko ty ny jona toko voalohany fena ambin'ny folo baiboly dia milaza fa avy ao amin'ny jesosy sy ny fahafenoana nandraisantsika fahasoavana manampy fahasoavana dikan'izay centré amin'ny jesosy daholo ny zavatra rehetra fa tsisy nininona ntsony atsika tenaina any amin'ny olona fanomezana anankiray ihany za angataka amin'ireny dia izy anomenareo mpananatra hafa ny fanamasina valomavaka jesosy fa tsy olona mivavaka mba azo fanamasina ny fanamasina tsy ho azon'ny olona raha tsy amin'ny alalan'i jesosy satria mandrainy jesosy vao manana ny fanan'andriamanitra ao anatiny tsisy olona manana fanamanokana zany tsy nandalo an' jesosy ndikan'izay fototry ny zavatra rehetra mapety ny zavatra rehetra iraisana amin'ny rehetra mameno ny rehetra jesosy avy amin'ny nazareta izy rery halleloia ho avy ny fotoana ivelana tsisy makany amin'ray fa tsy amin'ny alalako dia ho aizy ianao zany akany amin'ray ho aizy afa-tsy maintsy anina koa eo ka rehefa tonga miala eto ambony tany ianao mitovy ihany nareo mitsenan'i jesosy hoe samy olona milahatra eo daholo mitovy daholo zany akory midika hoe tsy hoe mifanajana sy ny zavatra rehetra tokony atao amin'ny olona amin'izay sokajy zay koa mivolaza amin'ny baiboly ajaon'ny olona amin'izay toerana tokony najana azy ny rehetra fa tsoinao anao koa raha tsy manaty anao aitsika isany efa mitovy an'izay spatera dia hoana rapa fampianarana paster dolo fananana fa zay zao ny ampiangonana zay daholo izy koa ny anarale paster zany ndray tsy anaovan'iny zesty zany vo hitanao hoana dia ka zany zany rarodio satria rodolo fa ny anaran'le paster ohatra iny eny radolo fa kely izy tsy maninona ny foko voafora tena mitsotra aminao fa tsy problemako zany eto amin'ny altara ny tenenako an'izany tsy maloto fo aminao nataonao an'izany ary za kokolona raha teo ny anatin'ny foko tsy kitiako nininona ny amin'izany raha sendra tsy voandro pasteur fa tonga de mananina dia vao mahary afaly kely misy fotoana fa zany hoe iny moa zany mba anekdote any amin'ny sisiny halleloia sendra manatetera dia faly fa zao aza velanotany any anatinao tezitra be anao fa tsy nahajaina fito 10,000 ianao zany mbola ao anatin'le 10,000 lara izany jena anaty 10,000 la ny saina mihitsy ny hoe 10,000 la ny saina ao anatin'ny isa misitraka fa le mpamafy zazakely tsy tao anaty isakory izy mitondra ny mofo 5 sezan-dranoindroa zay ny lesona teto omaly akoatrany zaza mambehivavy le zaza tena tsy tao anatin'ny isa indray no mitondra n'le solution an'le ny saina midikan'izay anivaka andriamanitra fa vao manomboka mitety soroka ianao mametraka ny gradina hoe za lehilahy tokony isaina isam-batan'olona sy ny karazana io fitiavam-boninahitro ihany na fitetaka ny ralosy aza makany reto aza makany tsy fanaloserana ao anatinao avinavina fanomezana fitiavam-boninahitra atsy tsy hoe tsy afaky ny anaja ianao mandeha ho azy zany rehefa feno andriamanitra ny ao anatinao e tsy maintsy anajan'andriamanitra ny olona fatany ihany hoe intouchable ianao tsy mila toriny zany dia hoe ampitahorina be fa raha fa manao zao fa maninona moa tonga dia sorsana malédiction ny hafa fotsiny zao ianao raha vao sendra niteniteny foana anao ny olona dia maty mandana mandoalika mba mangata fa amindrapo za koa fa mba niteniteny foana olona avelao andriamanitra izy mba mamindrafo mangataka mba iovy izy point hoanao any an-danitra zany halleluia amen na sa tsy amen lasa tombono anao zany mitonia zanako fa eto ao reko avoko ny rano masokao mantramy aiko miala elonao mitraka ianao aza manay fa eto ao ny zavatry tsy voatery hafaly anao fa ny zavatry miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tsy avelako adeire ianao mety tsy ho azonao zay itondrako anao fa aza manay
manay fa izao hitantananao. O reto a Jesosy ny fahafenony rehetra amin'ny teny asoa ny fanahintsika, amin'ny teny asoa ny fiainantsika. Izy le teny tonga nofo, tonga mofo, ikasika sy anovana eo anatintsika. Ino ty teny ty? Zavatra rehetra mety mandao anao, tokana ihany tsy andao anao mandrakizay, ary tsy maintsy izy rery fiafaran'ny fiainanao satria izy ny andohanao. Jesosy ozy izy fony ianao mbola tsy nitorotoronina tao an-kibon'ny eny, nefa fantatra. Mbola tsy nisy madama ianao, mbola tsy nisy zanaka, tsy nisy ray aman-dreny, tsisy nizaneza, fa izy nafantatra anao. Dia teo izy nysainy hoe ataoko aiza re ty olony ty, alao ataoko amin'ty akonany ty, izy mbo tonga eny ambonin'ny tany. Efa eritrereto hoe vitan'Andriamanitra daholo nanao an'izany rehetrarehetra izany. Dia rehefa hifanambady ny olona dia tsy izy raha hitranao no mifanambady, fa tsy maintsy mila akonana hafa, nefa voalaza fa tolatezana avy eo amin'ny lahy ihany namoronana ny vavy. Dia eritrereto misy akonana hafa zany a, any zany le tolatezana mandeha ny fianao tsy mahafantatra. Enao mirenireny kely eny dia mivavaka eny dia mandeha ny tendrombohatra eny dia mandeha, nefany a zay ho tolatezanao efa vita meloha amin'ny fotoana daholo le ty tolany ty ary. Meno venareo dia eritreretina izany fahendrena sy fisainan'Andriamanitra izany mba hampihavana ny olona, hampifankatia ny olona, hampiray ny olona. Misain'Andriamanitra lalina ny momba anao, ao-pony lalina sy kajy izay heverany, manomboka amin'ny fotoana ahatongavanao eto an-tany, mandra-pahatonga amin'ny fotoana ilanao eto a, empitanao any amin'ny mandrakizay. Ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao dia hampatsiaro anao a, nanay marary, nandray ohatra ny somary eninao zany mihitsy ny hoe misy zavatra mba miantso vonjy ianao, hay tsy zakako hoe misy mananina. Dia le olona akaikinao mety miteny foana, miatrako tanany ampinoana, nday vavaka, fa tsy manala ninninona akory le izy, fa tia miantso an'izy ianao, tia miantso azy ianao. Rehefa miantso ianao Jesosy, ohatran'ireny ania zany, aiza daholo ny fitiavany anina, aiza daholo ny anina ny anina, ianina sy anina rehetrarehetra samy mananina daholo eny amin'izay misy azy. Ianao rery sisany eo, ary raha ianao rery ny eo dia mila n'izy ianao, mila ny Jesosy ianao. Tetiny aminao a, amin'ny fotoana ilanao eto ambonin'ny tany, efa nandalo an'izany pasazy zany eto amin'ny fiainako, eo amin'ilay fotoana tena hoe farany indrindra, jerinao daholo efa miambotra mitsilopolopy ny jironao, ny mimaizina ny masonao, jerinao daholo iny le zanako kely hoaiza zao iny le ohatra hoe efa nilalovako zany. Tonga dia reko anatin'ny foko hoe tsinitsinina ny tany, tsinitsinina izao rehetra zao, akoatra ny fananana fo miray amin'Andriamanitra. Miala eto an-tany ianao, tena hitako izy ny tonga dia mijoro ohatr' izao hitanao, mijery ianao izy amin'ny masoandra, ohatra ny tehiteny zany izy hoe nomeko fotoana ianao teny ambonin'ny tany, fanolanianao tamin'inona le fotoana. Matetika maniraka mpanompo, mitory ny teny fiainana mba ahafahany sitrapo tafiditra ao anatinao. Tena ny ainy venao sany ziriziry tamin'izay fantatrao hatramin'izay. Zanako, reko mihitsy teo anatsiary tonga dia ray segondra nitreretany saiko hoe ty mbola tsy vita Andriamanitra, reto mbola tsy vita, reto ny tokony nonerako, reto ny tokony nataoko fa tsy niraisiko. Ohatra misy mitonaky zany anefa fantatra hoe tokony atao ilay izy, tsy nandray fiapetra mihitsy na tamin'ny ankonako na tamin'ny manodidina. Au contraire zany indray ohatra ny nanaraka nisy fotoana Andriamanitra, fa maninona ny nanao an'izany? No adinona ianao aorian'ny fahafatesana tonga dia fitsarana. Fa isorako Andriamanitra rain' Jesosy Kristy, mbola naveriny aho eto aminareo, hampatsiaro anareo zao fiainana zao, tokana ny ilainao eo amin'ny fiainana, mihoatra no fitiavanao ny zanako sy ny vadinao, mihoatra no fitiavanao ny manodidina anao. Aza takalo ny hafa fa tsara, mila ny Jesosy ianao. Dia tena hoe mandrakizay ianao, sainso hevero,
ataovy lalao-ponao ty fitiavana ty. Tianao Jesosy, tsy tianao very ianao, tsy tianao rava mandrakizay, sarobidy aminy ianao. Ianao ilay endrika tokana tsy misy, tsy manan-tsala, mamy fony, tena tiany, tsy ny manodidina anao, tsy izay rehetra everinao fa tianao ny tena tianao. Tamin'ny fotoana nanotanao izy no ny saina monjy ianao teo amin'ny hazo fijaliana. Ohatra mahita Jesosy zany mivesatra ny momba antsika rehetra izy, miala nenina hatramin'ny farany izy satria hita ny fonao ary fantany fa mila azy ianao. Androany sokafo ny fonao dia mitenena aminy, teneno izy, resao izy fa azonao iresahana. Mety tsy hitany masontsika izy fa miaraka amintsika eto. Ambarao amin'i Jesosy eo anatin'ny fonao, tia tompo tonga manantona anao. Raha misy tontolo tsy fahatanterahana mbola mety tsy mampahazo ainanao eo amin'ny fiainako, fanapa-kevitra tsy anakalonao ny afo zany, tsy niota mihitsy ny amery Andriamanitra, tsy ny fitiavan-tena, tsy ireo karazany zavatra maro izay tsy sitraka ao kanefa mbola mety hiainako. Tompo androany, tia mpifaly ianao ny foko, tia nome voninahitra anao ny fanahiko, ary ao anatin'izao kapoaka-piombonana izao sy ny mofo izay endriky ny nofotra ao iombona tanteraka amiko. Tompo androany, manantona ny seza fiandriananao ny fahasahiana no ny fitiavanao. Manaiky a Jesosy, manaiky ny toeranao, mba ho fantsona anao izay akasitranao amin'ny androm-piainako iray manontolo, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadia anazy dia nandray ny mofo. Rehefa nisaotra izy dia nivakiny, dia izy hoe tia ny tenako izay vakina ho anareo, zao nataovy fahatsiarovana misora azy. Misaotra tompo, fa ny mofo dia maneho fa miombona ny nofo aminao zahay. Tena sy ho hita maso mivainga anazy nay hohanina ny nofonao amin'ny endriky ny mofo. Maneho amin'ny ara-panahy zany ilay endriky ny fimbonana mampatsiaro anay, ny lehibe ny fitiavanao anay sy ny zavatra efa vitanao anay. Misaotra tompo fa raha ny mandrakizay azy amin'ny fotoam-piovana ho tanterahanao amin'ny endriky ny mofo izay maneho ny nofotrao, ny hanovananay hitafiny tsy fahalovana. Mbola mihoatra noho izany raha ohatra ka ny aretinao anatinay ny tokony sitranonako. Misaotra ny amin'ilay olona be dia be izay nisitranonao tamin'ny fandraisana, notrononao tamin'izany. Misaotra tompo, anao ny voninahitra mandrakizay. Tahaka izany koa ny ranom-boaloboka manambara ny fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsako anareo izy ny tompo famelana ny fotanareo. Ka nao vininareo mihinana mofo sy misotro mikapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Misaora azy. Ny rahan'i Jesosy ny raha ny fanekem-pamelan-keloka, anonako ny teny famelan-keloka ho anareo hoe voavelany elokareo. Manana antoka sy fiadanana miaraka amin'i Jesosy, fa ny fahasambana sy ny fahafenoana ao anatin'izao fiombonana izao dia izy fiatraikany ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofoko rano momba anao ray manontolo ao anatin'io fandraisana io, izay aretina rehetra tsy nambolen'Andriamanitra hozy Jesosy hoe ongotako, tsy hoe ongotana amin'ny fametrahantana amin'ny pastora fa ongotan'i Jesosy amin'ny fiombonana aminy. Izy ny teny tsy hoe niraka mpanompo hanongotra an'ilay izy hozy izy izay tsy nambolen'ndraiko dia ongotako, izy ny hanongotra azy. Tononiko androany fa misy zavatra miongotrongotro ary misy zavatra foronona ao anaty vatanao. Izay maty rehetrarehetra ao anatin'ny vatanao mandray velona mandrakizay ianao. Velona ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ninninona ao amin'ny fiainanao satria hozy Jesosy hoe velona dia velona koa ianareo. Mandihana fa hisitraka ny fahavelomana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Dao tsika ity tana mafy eo an'Andriamanitra. Alleluia. Aza miala aloha fa ny amin'ny farany hitsodrano anareo fa manao tsika fanatitra ao an'Andriamanitra mahazo toerana vetivety. Alleluia. Iarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy anatanteraka ny fanolorana fanatitra raha misy koa ny fahafolon-karena sakrifisy ho an'Andriamanitra. Tadidio fa ny fanatitra dia marika anankiray hanaporofonao an'Andriamanitra fa tsy mifandray amin'ny tany intsony ianao. Tsy mifandray amin'izay zavatry ny tany ianao tsy makafy izay zavatry ny tany ianao ary anisan'ny porofo anehoanao ihany koa eo anatrehan'Andriamanitra ny fifandraisanao amin'ny lanitra.
zay ny fanatitra ka raha manome an'Andriamanitra tsika tsirairay avy a dia ataovy a zay ampiombona anao amin'ny lanitra ary indrindraindrindra amin'ny fonao tsy ny arak'izay ny abetsaky ny omenao fa arak'izay abetsaky ny ao am-ponao dia tanterao a amin'ny fitiavana izany. Manarak'izany ny fotoanantsika ihany koa ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra tao hoe araroto ozy izy ny andro a azo anao vatsoa isan'andro tsika dia mila manao soa tsy afaka manao soa nefa anao a raha tsy tarihiny fanahy tsy libre ianao manao soa raha tsy tarihiny fanahy ary tsisy fiatraikany zay zavatra ataonao raha tsy tarihiny fanahy dia ao anatin'izany mila exercice le fitarihan'ny fanahy dia raha te ho tsapanao tsara le exercice fitarihan'ny fanahy dia mila manatrika fanatrihan'Andriamanitra matetika ianao. Amen. Mila manatrika fanatrihan'Andriamanitra ianao alalanao hoe ohatr' zao a zany tarihiny fanahy zany ohatr' zao ny fahamarinana ahatonga anahy mba hakasitrahan'Andriamanitra zavatra rehetra ataoko. Misy sekolontsika isa maraina etsy amin'ny soprety Analakely a mety efa renao foana zany fa androany manokana mahatonga mbola reniny sofinao zany a nefa ianao tsy tongeny mety misy tsy tongeny noho ny amin'ny antony a noho ny amin'ny asa mandraratsy maninony zany afaka mijery eny amin'ny hvkl-mission anao mandeha direct le sekoly isa maraina manomboka amin'ny 7 a ka hatramin'ny 9 ora sasany etsy amin'ny soprety Analakely fa tadidio fa anatin'ireny fotoana ireny dia manao exercice ianao a mba tena hoe mety tsara ny fitarihan'ny fanahy masina anao a ahatonga anao afaka anao soa. Efa fantatritsika zavatra miseho amin'izao fotoana izao ary nampatsiahivin'ny mpanompon'Andriamanitra tao fa efa akaiky ny fiavian'ny tompo tena akaiky kely ny fiavian'ny tompo tsy hoe ianao mampirisika hoe alefaso aingana le zao alefaso aingana le ady makary alefaso aingana tsy izay fa ny tompo mihitsy nefa miditra tsehatra amin'ny zavatra be dehibe dia araroty le fotoana zay raha mbola sy tonga amin'ny farany dia mbola misy azo antenaina. Amen. Mbola velonaina daholo tsika eto a dia mbola misy zany ny antenaina dia araroty a fotoana ahafahanao iombonana amin'ny tompo a amin'ny alalan'ireny sekoly ireny. Latsinainy a sekoly mpanasitranana, talata sekoly mpamahana olona, ny alarobia sekoly ny tokantrano sy mifanambina sy fitahian'Andriamanitra fitahim-panahy dia araroty ireny fotoana ireny. Zoma moa tsika zany a amin'ny 4 ora eto ny fotoanantsika indray a ary ny sabotsy tahaka ny androany a dia miveryntsika miray latabatra amin'ny tompo. Ndao tsika hitsangana hisaotra ny tompo fahafahantsika manolotra zay tsara indrindra avy amin'ny fotsika dia asandrato ny tananao ray masina indrindra eny amin'ny anaran'i Jesosy a misaotranao fa marina ny teninao indreto zay tompo miditra ao anatin'izany fahamarinana izany mba tsy ho andevony izao tontolo izao tsony ary manatitra ihany koa ny fahafolo-karena ny sakrifisy mifanatitra mbo voninahitra ny anaranao raisoka akasitrao zany tompo amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Alleluia. Amen. Andao tsika tehaka mafy voninahitra ny tompo. Alleluia. Andao tsika tehaka mafy ho an'i Jesosy ataovy alleluia. Tenana tsara ianao Jesosy a ndao tsy atsika ny teatsika to dia tehaka tsika tehaka ho an'i Jesosy ambony tanany ataovy ambony tanany ho an'i Jesosy amin'ny fosy fanahy no anandratako ny anaranao amin'ny heriko jiabyjiaby no hiderako ny anaranao vohanao raiky ro no antony avelomako ka hiderany anaranao amin'ny fosy fanahy no anandratako ny anaranao amin'ny heriko jiabyjiaby no hiderako ny anaranao vohanao raiky ro no antony avelomako ka hiderany anaranao vayanao no mia vayanao no mita ianao lay piansa anilanao sta vayanao no mia vayanao no mita ianao lay piansa anilanao sta dito miteranao za antananao ny fiainana ianao ny mpamojina kamboloderana dito miteranao za antananao ny fiainana ianao ny mpamojina
Cambolodernai Andriamanitra mahery Tsisy mpamonjy ty Miasonareo zavery Namony eny many ampanoty ty Sandrinao arikonery Matanjakatyko ombany elatrao Tsy atahotra na osa fa satria efa fidinao va osotrao Miantetranao zahay Ianao avony, ianao mahay Tsy zega, tsy soratra anao Anao ao de tsy anay Fiderana lalandava Tsy sosy capitaine de sava Anandratra lenaranao fôny Alléluia Vayanao mira Vayanao mita Ianao le pianza Anilanao Vayanao mira Vayanao mita Ianao le pianza Anilanao Detto mideranao sai Antananao il fiainanai Ianao il pamuzinai Cambolodernai Detto mideranao sai Antananao il fiainanai Ianao il pamuzinai Cambolodernai Mideranao Mitsokanao Ianao tompo Mideranao Mitsokanao Ianao tompo Ambotanane Vayanao mita Vayanao mita Ianao Amboniny tanana hoany Jesosy Ataovy amboniny tanana hoany Jesosy Vayanao Detto mideranao zahay Antananao fiainanay Ianao ny mpamonjinay Cambolodernay Detto mideranao zahay Ianao ny mpamonjinay Cambolodernay Averitsika vayanao ny mita Vayanao ny mita Ianao ambony tanana Ianao le pianza Anilanao Vayanao mita Vayanao mita Ianao le pianza Anilanao Detto mideranao zahay Antananao ny fiainanay Ianao ny mpamonjinay Cambolodernay Detto mideranao zahay Antananao ny fiainanay Ianao ny mpamonjinay Cambolodernay Orakoraka ho any Jesosy Dao lazaitsika fa mahery ny Andriamanitsika Tenenao akaikinao hoe calme mama Ao ny tanatsika ho any Jesosy Andriamanitra mahery Zao rehetra izao Izy mera marary amin'ny fahinanao Andriamanitra mahery Tsy ainatao Assureny avenir anty fiainanao Adidiny tsy asan-tanane Ny zanane Ny asane Ny herine Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Fa izy no baba Ka iny matetrano Calma mama Tsy mare orakoraka ho any tompo Tsy ain'olombelonô fa vitan-janahary Sy asan-tanane ny zanane Ny asane Ny herine Andriamanitra
Halleluja! Natsika iorakoraka mafy eo am'mpanjaka am'mpanjaka. Raha misy metrika ho de raina tokana ihany atao nivitsika le mpanjaka be voninahitra hosana amin'ny avo indrindra ho azy mandrakizay Jesosy Kristy mpanjaka mpanjaka tompotompo orakoraka mafeteka mafy azy. Halleluja! Sotra Jesosy. Halleluja. Sotra tompo tamin'ny fotoana androany maraina. Sotra tamin'ny fanasana ao anay androany. Isa velatra mpamonjena mbola nasainy zay androany. Afaka iombony asendiny tena mandrakariva amin'ny famarina ny teninao. Reny sapanay ny arena miafinao ambadiky ny teny. Ny fahasambarana ambadiky ny fanambarana sy fahalalana tsaranao. Akipio masonao. Sainy severy ty fahamarinany ty. Andeha hony ianao androany maraina dia miaraka amin'ny fomban'Andriamanitra. Eritrereto sainy hoe tsy manomboka ohatry ny nofonofo tsy ny maniditsidina ao an-tsainao ny hoe eo izy miaraka amiko izy atao anatiko izy tsy hoe fahalalana mahafinaritra ny saina fotsiny ny fandrenesana an'izany fa tena renao mihitsy ny lanjan'izany aorian'ny fandraisana hoe ody mialeto a miaraka amin'i Jesosy ko dia tonga any amin'ny birao ianao amin'ny herinandro miatrika birao miaraka amin'i Jesosy fonao sy ny sainao tonga dia mahatsapa hoe na sainy a hiaraka sy iry latabatra aminy iombona aminy tsy irery a fa momba izy. Halleluja. Raha momba ianao iza no atohitray
jesosy a tesotra anao foany zay tiakasitraka anao lalina ny ato anatinay ny fanomezana ambony indrindra jesosy tsy le valim-bavaka nandrasanay mbola tsy mitrangina tsy le fanasitsarana irinay mba ho ataonao dia mba faly be zay satria sitrana eo amin'ny nofinay fa zay jesosy mbola velinay nandroany mbola nomeno tombonandro zay afaka iombona aminao afaka andreza ny teny zany afaka iorina amin'ny fanambaranao afaka andeha iaraka aminao manam-panantenana mihoatra zay no ny zavatra rehetra rehefa manome antoka anay ianao fa momba anay raha Andriamanitra ny momba antsika iza tokoa no atohatra antsika halleluja raha sintsodranzo zay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy mandehana fa tsy rery ianao manana antoka fa ny fahasarotana rehetra amin'izay tsy efa ny sainao misy miara mitondra aminao ary izy no mitondra azy Jesosy no anarany mivay eo amin'ny herinandro ty mandidy ianao andeha dia miverena miaraka amin'ny fitsoana vavolombelona hitako fa ny zavatra rehetra hiara hiasa asoa hiasa saina ny zavatra rehetra satria notrona anao Andriamanitra tomba mbidy farana ao ambadika io zavatsarotra lalovanao io dia anomezana voninahitra n'Andriamanitra mandana fa tsy horaraka mandrakizay ianao milamina ny tokantranonao mety tsara ny ankonanao milamina ny fahasalamanao ho aravin'Andriamanitra ny ady rehetra ho fandresenao anao lasa dinga nahitanao an'Andriamanitra mihoatra indray le fahasarotana nalovanao ny averinao fa tsy vita tsony hatramin'izay didiko tereko amponoana ny zavatra rehetra androany maraina tanterako amin'ny sinam-pon'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta halleluja raha mbola izy no Andriamanitra aza matahotra ianao amen halleluja teneno akaikinao raha mbola izy no Andriamanitra hoe aza matahotra ianao halleluja vavaka rehetra nataonao hoe ren'Andriamanitra daholo manana fahatoniana hoe fa miadinao izy io tsy takaty ny sainao io mihitsy io ny ilanao an'Andriamanitra halleluja eo tsika anao hira sady ifampaherikely ary dia ifizara fahasoavana orinan'izay halleluja ireo vavakanatao ireo karaina sy talao reo anjonao andro manalina voaray ny tsara reo fitsapana aza reo seza maro tsy voalaza vantaty ny tompo
velonako izy azambaki velona jesosy sady velona jesosy tsisy toerana ho amin'ny fakiviny zany eto tsisy toerana ho amin'ny fahararany zany eto tsisy nizaniza raraka zany a na very zany a na tsy havita nininy zany a mety ny zavatra rehetra amin'ny anaran' jesosy kristy avy any nazareta tsofoko rano ianao hitanao ane jehovah ka iaro anao ampamirapiratra nitavany aminao ne jehovah ka mindra fo aminao anandratra nitavany aminao ne jehovah ka mianao fiadanana amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ny fanay masina amen zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'andriamanitra ny mato izao fa ny fahasoavan'andriamanitra ny mato izao anareo veloma tompoko akasitrahana ny famalina ny antso ny fanasana